tafaraka indray isika menakavy atao anatin'ny fandarana Miara Manonja izay amengy eto amin'ny MBS eto Anosipatrana ary izany fandarana izany dia efa tsy zoviana aminao intsony raha anao amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny MBS faritry ny modulation de fréquence 95.4 raha anao ihany keo amin'ny onjam-peo ny radio mada ao anatin'ny faritry ny modulation de fréquence ihany na ny FM 100.8 ary arahanao amin'ny alalan'ny télévision MBS izany ary eo ihany keo ireo atambajotra maro samihafa ahafahantsika menakavy manaraka ny ity fandarana ity na ho an'ny eto an-toerana na ho an'ny any ivelany. Dia mpiantoana dia anterina ny arabo mba hampirarintso ho antsika menakavy satria dia hiaraka eto isika ao anatin'ny ora roa mahery. Dia eto dia omena araba manokana ianareo izay mba niantanta hoe mba tonony eo izahay mba siokely kokoa mba ampiakarana ny atao hoe fanamafisana ny fiarahana ao anatin'ny izany rehetrarehetra izany dia tsy atonona zany nareo raha ny any ivelany aloha ny any Belgique efa nitononona teto dia tononona manokana ny malagasy izay manaraka Miara Manonja ao a Bruxelles sy ao amin'ny tanànany Liège dia eo ihany keo ianareo any a Suisse ianareo ao a Frantsa ny ao Frantsa moa dia be dia be ny tanànao ny any Bordeaux, Toulouse, Nice, Nancy, Marseille, Paris, Lyon sy maro samihafa dia omena fiarabana manokana ihany keo tsy adino ianareo any États-Unis, Canada sy ny ao Afrika ao ny any Gabon, ny any Algérie vao nitononona teto ny ao a Maroc misy malagasy daholo izany rehetrarehetra zany ny atsekakatsy ny ao Afrika Atsimo ary ny ao avarabaratra kely ny ao a Djibouti efa tontonona matetak'eto zany ary dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana amintsika menakavy ny eto Madagasikara moa dia tsy atonona ihany koa satria eo nareo Moramanga, nareo Ambatondrazaka, nareo any Diego, nareo any Tuléar, ianareo any Mahajanga Fianaratsoa zay mafapana ny amin'ny université any Fianaratsoa amin'izao fotoana izao horesahana eo zany rehefa avy eo fa dia tsy atonona ary Kialazanina sy ry Kialazilena ao a Betafo dia manaraka akaiky an'ity fandarana ity toy izany ihany keo ary le dada sy ry Ndrema ao Atsirabe ao izany zay miondana mihitsy ny MBS amin'ny resaka Miara Manonja izay no elona tompolasy sy tomboavy fa dia hiditra amin'ny votoatin'ny fandarana isika efa itokaiket namana faniry razafy manatany ndao ary faniry ya dia misaotra rena Rabe Mananjara nanokatra ny fandarantsika tamin'ity maraina ity miaraka indray zany tsika mamarina ny herinandro zay niarahana tamin'ity herinandro niarahana Miara Manonja ity androany fa 17 volana Septambra 2024 dia miaraba ny teknisiantsika ao ambadika rehetrarehetra ao dia miaraba atsika eraka Madagasikara sy manerina izao tontolo izao mihaino tsara ny fandarantsika etsy andaniny ihany koa tsy adino zany fa misy mpiondana atsika koa satria rehefa niresaka Atsirabe Rina Rabe Mananjara teo dia iny Anjomara Martiny iny hatrany mandoto any dia mihaino atsika izy ireo ary manolotra an'izay hoe kokoa zay tsika indray zany toloran'izy ireo an'izay kokoa zay dia raiso miverina indray ny kokoa avy aty aminay zany avy amin'ny ekipa rehetrarehetra zay sonanika mihitsy amin'ny fikarakarana zany satria ity moa dia fandarana hoe natao hitazaina hizarana ny vaovao hanady adina sy hamakafakana ny zava-misy omaly izahay dia niresaka tontolo ny vidim-piainana dia niresaka ny tontolo ara-politika hoe zay zava-mitranga rehetra dia ny mpanohatra ny endrikendrehana ao ambadika izy ireny dia mbola tsy niala teto amin'ny fandarantsika dia efa mipoaka avy andray ny vaovao teny vato mikasika ny volamena nefa mbola tsy milamy ary mbola tsy ahitam-boka ny resaka 73 kilo zay tany amin'ny volana janoary tany hoany dia horesahantsika izay rehefa aveo fa ety ampanombohana aloha zany dia aterina trano zany ny fakasitrany ho anareo tanora tiako Madagasikara zay manao ny fikarakarana ho an'ny rapitso satria dafety be rapitso eny amin'ny akona lasora fialamboly eny zany mbola hisy tanora ho avy eo satria dia efa ampiomanana sady zany ho avy eo hortense zany zay tanora avy any amin'ny boribory-tany fahenina ho avy eo ihany koa présidence lofoa tanora avy any amin'ny boribory-tany voalohany ary hiresaka hiaraka amin'ny Rina Rabe Mananjara izy menadara efa avy eo hiresaka mahakasika indrindra ny tontolon'ny tanora amin'ny akabeany ny tontolon'ny tanora tiako Madagasikara sy ny hetsika zay karakarana izy ireo noho izany
marobe ny zavatra horesahana fa aza misaraka amin'ny Miara Manonja MBS radio mata topoklasy topovavy zay ny ela zay ny fo fa lalana mombola lavitra betsaka ny atao isika tsy maintsy mifanaja ara-potoana ihany ko de ny solombavamboaka iaraka amintsika de todsoa Andriamampandry zay lanto amin'ny boribory tany fahenina zay fatatsika fa dia tsy mipetraka koa zany solombavambahoaka zany amin'ny fiainona ny vahoaka ary fitondrana am'ireo mety ho fanohanana ho an'ny vahoaka amin'ny akabeany efa fatatsika ny hoe teo zany tontolo fampianarana ho an'ireo mpanala fanadinana CPE BBC baccalauréat notolorana izy ireo fitaovana nitoloran'ny député zany eo ihany koa ny fanolorana mihitsy zany zay fourniture scolaire zay am'izay mba tratrany solombavambahoaka am'ireo mpianatra zany any amin'ny boribory tany fahenina fa eo ihany koa ny mahakasika indrindra am'le fampianarana kabary izy de pikabary ary pia am'zany ihany koa ho an'ireo tanora sy ray aman-dreny any amin'ny boribory tany fahenina any ny resaka fifanohanana ara-tsakafo hitatsika izy zao de tena nisy fifanohanana ara-tsakafo koa tamin'ny herinandro iny ndombo ifanohana ara-tsakafo nataon'ny député Todsoa zany ny fanamboaran-dalana de misy lalana natao tamin'ny pavé zay mampikakaiky ao anatin'ny boribory tany fahenina dia nisehatra tam'zany fa io maraina io koa nanomboka tamin'ny enina maraina de fa niosina niaraka tamin'ny tatsa tamin'ny vahoaka n'Ambohimanarina ny manodidina ny Ambodivony iny ny député Todsoa Ambodivona resako am'zany tsy firaisana fahatelo fa ny Ambohimanarina misy an'zany satria ny akamaroan'ny vahoaka ao anatin'ny boribory tany fahenina dia saika tatsa avoa ataoko eo ny 20% ve na 5.20% fa io moa de député Todsoa anamarina na anadiso izay fomba firesako izay zany satria rehefa miresaka Ambohimanarina tsika dia ny lemako be tsy mitatatra no voakasika lehibe ao anatin'izay ary samy nahatsiarotsara fa rehefa any ambony maresahana de fa reny le manavary amin'ny sisin'ny arabe rehetra reny zany satria efa tsy ampy le tany anahazana vary satria tena mamokatra vary Ambohimanarina zany fa ho resahantsika zay rehefa aveo fa manana olana le tanàna zany le boribory tany fahenina sy ny lemako be tsy mitatatra ray manontolo iny satria dia misy zay hoe lakan-drano tototra izay tototry ny tsikafona indrindrandrindra zany de miteraka olana amin'ny fanondrahana reo tambary amina hektara tena amina hektara eny am'zany boribory tany fahenina zay de tonga aloha mihitsy ny ho avy eo moa sary rehefa aveo fa tonga aloha mihitsy ny député Tsotsotra sy dia avy niaraka tany mivahoaka teny dia niazakazaka tamin'ny moto io hitatsika amin'ny sary zany ety amin'ny ho an'izay mahita Facebook sy ny fahita lavitra zany mivatana de mahita an'izay sady manazava ihany moa zany no misy an'izay hoe tsy maintsy nivahana zany izay tambary izay lakan-drano izany ary dia io izy io manao mavomavo io izy io mitazona angady kely izy sy ny sisa dia hiditra izy am'izao fotoana izao zany député Todsoa zay namotaka misy tena toerana teny zany satria tsy maintsy mijoboka zany ianao hoe député Todsoa zany amin'iny fa mbola alefa ny say faly eo ihany ny karazana sary samihafa zany fa zay moa zany mbola sady mikopakopaka ihany satria vo avy any atambary izy miazakazaka ity amintsika député Todsoa ina ny zava-misy de arabaina aloha satria dia raha tsy nandeha tongo malady ianao zany tsy tonga taty amin'ny MBS ary tratra ara-potoana ponctuel be député Todsoa miaraba tompoko miarabanao faniry ary miaraba amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay monina eto Madagasikara ary ihany koa zay monina any ivelany ialatsiny fa somary feno fotaka ny tena tsy afaka nototsony no ny fotoana ary marina ny teninao fa misy potaka hatramin'ny pataloha ary ny kiraro feno fotaka de tsy maintsy peno io zao eto fa de ialatsiny ny tena tatsamo dia tsy mamenatra zany fa tsy maintsy mijoro ary ny adidy aty Miara Manonja tsy maintsy atao ny adidy ny fiarahamonina koa tsy maintsy atao ary hitatsika amin'ny sary io fa revi-potaka teny ampivoatambary ny tena nahita ny olana maro samihafa zany teny Ambohimanarina fa de miarabantsika aloha manatitra n'zany fiarabana sy firaritsoa atsika rehetra zany ho salama tsara daholo ary mirahary fahasalamana ho an'ireo zay tsy salama amin'izao fotoana zao ho an'zay ny topo aoriana de makahery an'izy ireny ary kokoa ho an'ny olona rehetra satria vao mainky tsika manaraka n'ity Miara Manonja ity ary mahafaly zany na fahita lavitra mivantana io na ny nivon'ny radio maro ary ny MBS efa misandrahaka
amin'ny faritra rehetra Miara Manonja rehetra de efa miendina reo ao anatin'izay a. Eo koa ny manaraka ny Facebook ary koko manokana ho an'ny any amin'ny Ambohimanaraka moa de misy hoe fikambanan'ny sola. Dia ny filohan'izay dia i monsieur Rado zay meno Miara Manonja foana ary zareo de niteny mihitsy izy a or zareo maly hoe mba hatono manokana eo zany a dia koko manokana zany a ho an'ny sola rehetra ianao moa ao anatin'le izy a ary za koa mety ao anatin'le izy any rehefa kelikely a ary mahafinaritra fa de mirarisoa ny sola sy ny sola rehetra zany a am'izao fotoana zao. Eny ary député Todso efa nandeha teo ihany ny tsara zany a solombavam-bahoaka hoe mpanao lalàna kanefa koa tsy mahasaka an'izany rehefa misy adidy amin'ny fiarahamonina tsy ampy ny asa mpanatateraka de mirotsaka tsehatra ny solombavam-bahoaka zany a satria raha iandro mpanatateraka raha mifahazokan'iny lakan-drano iny zao sy nyle makibetsy mitatatra député Todso tokony andraikitry ny apipa reny raha ny tokony ho izy kanefa dia tsy niandry an'izay ianareo zany a fa niditra tsehatra azo azavaina aloha zay zany député Todso mahakasika n'iny fanadiovana natao vao marain'iny a 4 kilometatra eo iny na 4 metatra manondraka tambary 4 hektara olona 4 arivo na 400 no misitraka an'izany a vary 4 taonina no miakatra eny a raha tokony mba hoe fatapatatry ny vahoaka aloha zany ataontsika amin'ny lafiny ara-tsosialy zay anomboana azy député Todso. Ya tena misedra olona mihitsy zao ny lemaky abetsy mitatratra ary mivelona amin'izany daholo tsy ny ponina mbo manarina ihany fa maneraka ny taninarivo zany a dia mivelona amin'io lemaky betsy mitatatra io. Be da be ny olana zany a zay sedrain'ny tatsa amin'izao fotoana zao a ny tohatrano simba ny fefoloha ny canal C3 zao a dia avo no ny tatambary ny tsikafina tena feno ny volondrano a de tena manahirana zany ao anatin'le sy feno a dia tsy miditra sy mivoaka araka ny tontokony isy zany a ny rano a eny amin'ny tambary zay miapakakika ny tatsa nefa 520 isanjato ny voaka ny nambo manarina de tatsa daholo a de mamboly vary de zany a ny fiatraikany ratsy a de lasa mena zany a le vokatry ny vary a ho an'ny tatsa. De ny tena moa dia tatsa iringiriny zanaka tatsa ary tsy vitany ety ambony latabatra ihany a fa de tena niosina airinanao zany ary tsy androany ihany fa fantatry alohana solombavam-bahoaka de efa niosina eny atambary ny tena mirevopotaka mihitsy ao anatin'izay ary nanampy ny olona ao anatin'izay ary tsy vitany hoe nanampy fotsiny a miaraka amin'ny vahoaka mihitsy ianao manao modely hoe tena miosina eny atambary eny amin'ny fotaka malala reo tsikafina rehetra zany a fa de nitondra koa ny tena fanampiana zany a ny kojakoja maro amin'ny fanaovana izay fefoloha sy ny canal zay a nara-boly io a nara-pitaovana dia tonga tany a androany tamin'ny enina mahery teo ny tonga tamin'ny varsany zay vo niala tany a ao anatin'le izy a ary ny zava-dehibe ao anatin'izay le fanontaniana zay a tokony tsy anjaran'ny solombavam-bahoaka mihitsy zany fa ny apipa de tompona andraikitra ao anatin'izay tokony alan'ny tsikafina izy a tokony anao an'izay fifesivesen'ny rano miditra sy ny mivoaka zany a de mandeha araka ny tsy tokony izy a asan'ny ministera ny fambolena izy zany a fa tena efa ela no ny teny foana ny tenaka mahasolombavambahoaka tsy mandray andraikitra izy ireo de iandry an'izy ary de tsy maintsy ny tena solombavam-bahoaka zany manao ny tsy asan'ny tena dia mitondra ny anjara briky zay vita anompona ny firenena sy anompona ny vahoaka ary zay mbola ijoroana hoe misy zavatra tsy mety nge hito amin'ity fireneny ity ary tsy vitany tabataba hoahoahoa fotsiny ambola tabatra ny sy eny amin'ny ainao manjery no tena izy fa tena fiarahana miosina amin'ny vahoaka miasa ho an'ny vahoaka zay tokony ataon'ny mpitondra rehetra eto Madagasikara na filoha io na prime ministre io na membre amin'ny gouvernement io na solombavam-bahoaka io na izy io na izy na ny be ny tanana io na sify-poko tany io tokony anao modely ho an'ny fiarahamonina tahaka izany. Anisan'ny olana koa resatsika eo amin'le maky be tsy mitatra zao de iny aminay iny nosy vavakiny de eo ambonin'ny canal C3 no anaovana trano be ny karana ao anatin'izay illicite zany sady illicite zany vao maika manakana ny fivoahan'ny rano ao anatin'le izy efa miteraka olana ny mpanolo-tsaina moa ny tim de efa tany nananao desante efa mitabataba izy ireo a ary ny tena koa efa nitabataba ny olona eny manodidina fa de alefa zany a le trano be ao anatin'le izy aiza ny apipa am'zany aiza commune urbaine Tananarivo mandray andraikitra ao anatin'izay
ary mahagaga ny fitondram-panjakana ty ny ministera voakasika sy ny abipa rehefa anototra tany maro de maiky ery fa rehefa nala-tsikafina tsy vita de tsy vita sy hikarakara ny tohatrano ho an'ny vahoaka malagasy de zay nge hoe zay nge mahatonga nay mitabataba zay mahatonga ny mpanoatra mitabataba ary zay mahatonga ny tena kosolombavamboaka zay tsy maintsy miteny manitsy zay zavatra tokony atao ao anatin'izay nanao modely aratra am'izay de mba mijoroana reo fa raha mbola tsy anao nareo tompona ndraikitra isa-tsokajiny de mbola hitatatata aminenao manjery eny amin'ny kandra eny atambary eny tena hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity nge de zay zany no anairako ny apipa am'izao fotoan'izao ny ministera tompona ndraikitra ny fitondram-panjakana hoe jerevy le makibe tsy mitatatra eo vahoaka manalikisa manetsiny nge no miaina sy mivelona ao anatin'izay de zay zany ny fambolena zay fa mbola misy manao fiompiana koa eny fambolena sy ny fiompiana misy ny ganagana betabe ka tokony ho jerevana mihitsy zany zay fambolena sy ny fiompiana zay zany tsy ambo manarina ihany fa tena sombavamboaka ny Madagasikara fa eran'ny Madagasikara raha tiatsika ny androso de tsika tany mamokatra de tokony ho jerevana ny tatsazany eto Madagasikara. Ya député Tojoa alohan'ny vatentsika zavatra fa tiany tankely fotsiny asa-kendrena zany andro vitsivitsy sa maromaro sa ny androany ihany aloha zany fanomboana amin'izy ty efa asa matra nge tsy androany ihany zany no nanao an'io fa isaky ny taona de tonga foana ary isa-bolana tena de manara-maso ary ny tambariko nge eny de sady iarany mihitsy zany no iarany no vahoakako any ambomanarina na vahoaka izy na izy io na ny fity na tsy ny fity de vahoakako daholo tsy manavaka ary tena hoe miasa mihitsy zany ao anatin'le izy ary ny mpiara-miasa ny tena koa zany de manara-maso mitroboka koa eny zao mbola misy mpiara-miasa zao eny mbola miaraka am'zareo za zao vao vita ty fandarany ty de mbola miverina ndray any tambary hafa zany mijery ny hafa indray zany de manoana ny olona mankaherin'ny olona ary manampy ny olona zany ao anatin'izay iny ary zava-dehibe zay tsaroantsika député Rastankour rehefa nyvahiny teto amintsika teto de niteny hoe zay koa mpamboly ary mahavita an'izany tena matonina amina hektara zany alisany ihany koa manao fiompiana ary niteny moa député Rastany ho an'izay manao fambolena ty amin'ny boribory tany faharoa koa de misy masomboly zay azo no zaraina maimaim-poana ho an'izay mpamboly amin'ny boribory tany faharoa de misy efa nandray zany masomboly zany vary dia nomeny 20 kilao isak'ireo tatsaza vonona zany atsetsatsetsatsarotra ny resana zany satria miresaka fambolena moa député Tojoa de asisikitsika kely zany rehetra zany hoe zany nge ny solombavamboaka tiako Madagasikara mandray andraikitra ho an'ny firenena fa tsy de hoe miresaka de mitsikera de araka le resahany sasany fa tena misy fandraisana andraikitra ary samy manana ny anitra ho azy daholo ireo solombavamboaka zay lanta amin'ny tiako Madagasikara reo ary tena manao an'izay asa izay zany ao anatin'izao raharaha zao député Tojoa zay ny amin'iny fampidirana ara sosialy zay tsy maintsy ny lalovantsika satria ianao moa zany le mbola misopotaka mbola tsy mikiraro tonga aty am'izao fotoana zao miazakazaka nandeha tonga malady zay mba ahafahana manatratra n'ilay fotoana sy ahafahana ihany koa miresaka raharam-pirenena zay député Tojoa sadaikatra eto iresaka azy betsaka loatra manko le izy skandale etsy andaniny ny raharaha mafana ao anatin'ny fitondram-panjakana mangany fotsiny vao miala eto tsika ho de manao ny asa mandraraha kely de matory mikipo maso de mifo maraina de fa mahendray misy an'izao ndray hony de zany moa zany efa karazany fiainan'ny malagasy mare karazana skandale mivoaka ny antota taratasyn-drakoto ny momba andrabe etseroa zany fa omaly ihany koa dia nietsika reo mpiasa eo anivon'ny université ny Andrenjato ny fianaratsoa ihany araka nahitantsika azy tamim-baovao samy hafa zany mbola ao anatiny zay endrim-pitakiana zay tontolo ny fampianarana ambony zany amin'ny akabeany ny fampianarana fototra moa zany na ny éducation nationale sy ny fampianarana akabeany de mbola betsaka ny fimenomenona am'izao fotoana zao hoe tsy tanteraka araky ny tokony izy lay 0 ariary ho an'ny saram-pianarana saram-pidirina eny anivon'ny sekoly eny mbola betsaka ireo ray aman-dreny tsy mbola afaka mampianajanaka satria dia tsy mahaleo ny sarany anatin'ilay fandoavana saram-pidirana zany ho an'ireo zaza malagasy reny zany de betsaka no mitarainy hoe haina hiena lay fampidirana an-tsekoly ny zaza malagasy fa ny sekoly ihany koa zany de tsy hitan'izy ireo zay tena atao
indrindrindra amin'ny sekolim-panjakana satria raha tsy andray amin'ilay sara-pidirana dia sahirana be ny any satria tsy ampina tsy misy le subvention avy any amin'ny fanjakana ahafahany izy ireo manodina sy mamelona ny sekoly mandritry ny taona ray zany olana sedrainy zany amin'izao fotoana izao ny tontolo ny fandrimpahalemana tamin'ny sabotsy teo raha nano hetsika ny RMDM tany Antsirabe tany dia niazakazaka tamin'ny daholo na ny avy aty na ny tany toerana dia teo zany ny fitaovana fiarakodia miaraka n'ireo fitaovam-piadiana samihafa dia niodina eraky ny tanàna mihitsy nefa amin'izao fotoana izao dia betsaka ny miantso vonjeo amin'ny tsy fandrimpahalemana ny vaovao eny zao any Ambatoboeny any dia tena mitaraina miantso vonjy mihitsy ny any Ambatoboeny any amin'izao fotoana izao anatin'izay tsy fandrimpahalemana zay ary mangataka mihitsy hoe mba hatsangano aty ranga za base opérationnel avancé zany mba hatsangano aty reny toby samihafa reny satria tena mijaly indrindrandriny tsara tanàna maiva tanàna any Ambatoboeny any zany moa resantsika zany satria tena nisy ny antso vonjeo mihitsy zany efa hatramomaly zany amin'ny lafiny tsy fandrimpahalemana marobe manerana amin'ny Madagasikara zany zay tsy fandrimpahalemana zay kanefa moa rehefa mihetsika amin'ny mpanohatra na hiteny na ny hevitra dia iny fa mivoaka daholo ny andiatafika maro samihafa zay hanaovana fampirorona ny mpanohatra ary rehefa mandeha anko ny fetim-pirenena eny amin'ny 20 jona dia mirantiranty mihitsy ny fitaovana samihafa ka reny fitaovany reny sy reny mpitandro ny filaminany reny iraritsika dia tsy ny mpanohatra no andrasana amin'ireny fa ireo zay dahalo sy olon-dratsy zany zay maipikakaika ny tatsaha sy olony rehetra any ambanivohitra any zay amin'ny akapobeany ny zava-misy fa ny mpanohatra moa dia mitety faritra foana izy zany fa raha ny ainana ihany koa dia tena tseran'ny aina ny vidim-piainana zany efa nresahana omaly zany ary efa betsaka ny tsy mahazaka an'izany ary ao anatin'ny fahantrana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeany reo rehetra ireo no mamaritra zany ny 420 ora zay ny alantsika teto omaly tonga eto indraytsika député Todsoa zany ary ny malaza zany ny zava-misy député Todsoa mba te aheno ny feon'ny député Todsoa hoe ny paysage politique mikorotana ny tontolo ara-toekarena tsy mandeha amin'izay loany tontolo ara-tsosialy tsy tamin'ny vahoaka malagasy tsony zay sakodiavana hoe hoay zary izy ity dia rariny sitsiny raha voakotaba vao maraina ny député Todsoa hiava tanimbary sy hiava lakan-drano satria tsy manao sarangotana ankoatra ny solombavambahoaka ny malagasy député Todsoa zay ny zava-misy ya marina mihitsy ny voalazanao ifaniry fa mahoneny ary mampanahelo ny firenetsika zao fa mikorotana ny fiarahamonina mikorotana ny ara-politika ara-toekarena ara-tsosialy petabe ny vaovao ienitsika voamaly ao anatin'ny 420 ora dia voalazanao teo fa resaka université any Andrianjato ny olana ny eto Antananarivo manerana ny Madagasikara mihitsy olana io ny Mpandrara tsy voalo ny Karama na voaloha dia tara ao anatin'izy ny andamy miteto technicité tsy azo marobe za ny zavaratsy ao anatin'ny tontolo na fampianarana zany amin'izao fotoana izao mba jereo reo nakaizany vola io nge efa voafidy tao anatin'ny fidina sy sombavambahoaka anatin'ny loi de finance initiale LFI io ny tantanina ao anatin'ny taona iray manontolo efa voasoratra daholo dia aiza ary zany nakaiza le vola mametra-pantena hoe laniza le vola tsy faiza mitantana ve sa aiza tompona ndraiky ran'izany ny fitondram-panjakana ny ministera voakasika sy ny ministera ny vola sy ny toekarena ao anatin'izay hoe aiza le izy ary tsy io ange faniry misy blocage daholo zao ny assistant parlementaire ny sombaboaka manimana daholo sombaboaka rehetra zao rehetra mihitsy fa tsy hoe ny heridiny tsy azo ny crédit ny soly ho an'ny solombavambahoaka ny Karama fa maninona le olona manao lalàna indray ho anareo no ampijalianareo ao anatin'le izy ary ny olona tena miasa indray no ampijaliana eto amin'ity firenena ity amin'izao fotoana izao efa misy inona loatra aza vao ny vahoaka ny marina rehefa tsisy ny vola dia aza vao hoe tsisy fa lany tary le izy fa tsisy nge le mangarara amin'izao dia tsy mahagaga ny vahoaka nge tena tezitra nge zao ny vahoaka fanely ary tsy vitany tezitra fa tena mahonena ny olona efa tena hoe zara fa mihinan-kanina efa tena hoe ny fidiran'ny mpianatra sy ny fampianaran'ny zaza efa manarana ny olona ny tsy fahasalamana ny tsy fandrimpahalemana koa zao amin'izao fotoana izao dia tena enjana eran'ny Madagasikara mihitsy io ary ny hitan'ny masoko dia ambo manarina tena tokoa ny zava-misy any pobasy nina ny vakitrano dia saika isan'andro hoe aiza ny ministera voakasika ao anatin'izay mba jerevo fa tena ny olona zany efa sahirana mbola mitatena amin'ny alina zara fa matory ao anatin'izay tena hoe zay hoe
tsy zavatra mandeha eto amin'ity firenena ity ke ary ny akoatr'izay de ny fahafahana liberté d'expression zay sofototra zay tokony menany olona menany na société civile io na ny mpanohatra io de tsy mena am'izao fotoana zao maninona ny mpanohatra raha mena anjara fitenenana eo ny VNRNM sy ny TVM ny fitaovam-panjakana zany ke fitaovam-bahoaka tokony teny any ny mpanohatra ary nareo zay mitondra am'izao dia tena ny tabataba misy tamin'ny 7 zay ny antony nanongananareo any flora valomanana hoe tsy apy tsy misy nefa de efa miaina ihany tany RNM sy ny TVM fa rehefa zay ny eo de mahazo miteny daholo ny mpanohatra sy ny vahoaka fa aiza am'izao fotoana zao tsy minareo zany sehatra zany fa maninona zao koa zao de misesaka fa mitoro indray nareo ny gouvernemista ao aminareo ny ainao manjery anankiray fanaovan-gazety fa rehefa tsy mitovy hevitra aminareo ve rehefa miteny nitany ve izy de enjena detoriana ao anatin'le izy de sa zany tena miteny tsotra sady tsy fahazakana fahalalana sy fahazakana demokrasia ataovy ny ordre de journaliste manao fanambarana hoe kitika teo eo azy marina fa na mpanao gazety miaro ny fitondrana nge io fa zay de efa miteny fa de miaro ny tombontsoa ny ainao manjery rehetrarehetra na izy na izy na télé io na gazety io na antsoratra io na ambavy io aza kitikity an'ireny efa demokrasia nge zao aloha anao ny fahalalahany re izy fa za zany tena amiteny eto hoe kiteo rasa ary za zany de amiteny ny mpitondra ny filoam-pirenena sy ny prime ministre tsy azoko mihitsy zany isany mpanao politika sombamboaka ny teny avombona anaraka ny teniko daholo na ny olona na ny société civile na ny vahoaka misy oa tsy maintsy olona anankiroa asorina eto amin'ity firenena ity efa ho telo taona zao ny talen'ny communication zay voaviana voany asorina sy ministry ny serasera reo anankiroa reo zay miaty amin'ny vahoaka tsy tapaka amin'ny tampazotra hainao manao valy praingina manao tsintsinina ny vahoaka zao de hita poko hita pirenena za nisy tsy travitra tao de inona mbola tsy anasorana azy amin'le izy nge zao mahakaiky za rehefa mitatra be misy le resaka olona ray olona roa ve vetso esorina ao anatin'le izy ary zao ny zavatra misy eto amin'ity firenena ty koa rehefa manala olona tsy mety de aza sorina izy de hoe alefa ny andafy ndray de omena toerana fa misy ny sazy zay tokony atao ho an'izy ireny ary zay nge de atavin'ny vahoaka ary mbola misy dossier mihitsy ary misy dossier beta be ny mpitondra filohan'ny andro mpanjakana teto teo aloha ny ministre ao anatina gouvernementa nanodina olona mpanjakana zay fantatra beta be rasy miteny amanandreny panegariny ireny ny bombo susety ny volamena 73 kilo ny arem-pirenena ny boîte rose maro isan-karazany ny écran plat maro de fa maninona ny tsy enjehany izy ireny fa ny olona mangalatra koa mangalatra légume manao ala botrikely tonga de migatra ao anatin'izy rehefa tsy afaha mihitsy ary ny sasany fa maninona ny tatana ny mpitondra zay manodina amina miliara tsy ho gadrainy zay nge de atavon'ny vahoaka vahoaka madinika any mihinany tsy fihinana eto faniry ary zay ny mampanelo ahy manokana hoe fa maninona nao atao an'izany mijaly any vahoaka madinika any tena hoe mahazo mitserany ny aina fa ny mpitondra ambony eto de maninona tsy misy an'izay efa hita poko hita pirenena ny zavatra ataony anaty ary ny sombamboaka dia miady amin'izany efa mitsangana ny haute cour de justice misy ny commission d'enquête parlementaire anangatahanay de hoe tsy ny mitondra teo aloha ihany marina fa nisy nanao beta be ny mpitondra teo aloha fa ataovy ao anaty arona mitovy ny mpitondra am'izao fotoana sy ny mpitondra teo aloha de misy lalàna mifehy amin'izany satria ambany lalàna daholo isika rehetra de tokony misy ny sazy zao misy aferana volamena hafa ndray raha mpanora angamba nanao an'izany faniry na siosio fotsiny tonga de tena tsy efa tsy misy kory ny ankety atao fa zavatra hitanke am'izao de mpitondra zay manohana ny fitondrana daholo manohany tsy mety atao amin'ity firenena ity jereva ny mpanohatra naneny hoe misy fikasana amony ny filoam-pirenena tsisy mpanohatra mihitsy mpanohatra tsy mamono olona zany ala mbola veriko ny tena de miresaka am'ireo mpanohatra namana maro reo madio saina daholo reo ary mbola veriko ihany fa ny hevitra no tsy mitovy fa tsika de samy malagasy de mifanaja izay tsy mamono olona fa izay mamesoso-kevitra tsara nyty firenena ity izay tsy mangalatra ao anatin'izay raha nisy nyranana dossier an'izany nge zay efa tsika fonindreo efa ela fanery fa zay de mandeha amin'ny fahamarinana
amin'nitsiny amin'ny rariny fa ny anay kosa rehefa misy manatrakasakana ny tombontsoan'ny vahoaka mihinana ny arym-pirenena de tsy maintsy mijoro zay miteny ao anatin'izay ary zay koa de mahasamihafanay a ny zay mahasamihafanay eto zay mahasamihafantsika eto amin'ny Miara Manonja de tsy maintsy manome sosikevitra zay asoa sy atsara ny firenetsika. Ya tsika moa zany 8 heures ny androany satria rehefa zoma moa zany de misy ny fandarina zay vokarin'ny fanjakana eo anivo ny anao manjery pirenena raha ny bande-annonce ny fandarana iny de hoe hiresana ny fandarana asa-panjakana eo amin'ny adiny ray eo amin'ny raiky sasany ka hatramin'ny roa sasany ny fandarana asa-panjakana zany a de tokony hoe ao anatin' zany ny resaka fampandrosoana ny firenena ny resana sy zay vita amin'ny fanjakana sy mbola kinasa amin'ny fanjakana fa atao anatin'ny herinandro mahery zay a dia karazana fanadiova-tena amina olona zay manana olana teo anivon'ny raharaha zay na voatonontonina azy a no voaresaka atao anatin'izay fandarana zay ka hitantsika eo moa hoe aiza ho aiza lay fametrahana ho zava-dehibe am'le hoe hainao manjery mpanjakana ka hiresahana zavatra mahakasika ny raha-panjakana sy fa tsy resaka fanadiova-tena no atao ao anatin'izany fandarana zany ary efa misy roa moa zany mpitondra tenin'ny gouvernement de hitantsika hoe efa le mpitondra teny voalohany ve no hitondra teny androany sy resaka androany sa mbola ilay mpitondra teny faharoa zay nabe adevitra ateto anivon'ny firenena am'izao fotoana izao mbola azotsika resahana iny amin'ny fotoana tokony resahana azy a député Todsofa lalovana ihany zany rehetrarehetra ny resaka volamena iny a dia anisy a zay fiaramanidina tokony hivoaka zany teto Madagasikara voalaza moa zany fa vol de rapatrimonina eritreretana azy ka tokony hiverina zany fa atao anatin'izay ihany koa de tokony hisy délégation hivoaka ny ivelany ihany zay manana raharaha momba ny fanatanjahantena de iny a no nanao ny asany atsakany sandavany a ny teo anivon'ny mpiandraikitra zany a ny eny amin'ny tarimaka eny vato a de teo no nahatratrarina zany hoe misy tsy milamina satria saika hampiasa nylay fampanjakana lay solombavam-bahoaka zany raha ny voalazany gazety sy ny voalazany tato-bavao rehetra mahakasika izany ka nisy karana sy solombavam-bahoaka voatazona mbola tsy voamarina hatreto hoe firy kilao na firy grama lay volamena zay tratra nanaradi niaraka tamin'izy ireo fa zany oa resahantsika rehetra zany dia tsy mpanohatra akory no mitondra an'izany na mamoaka an'izany atsokosoka inona indray ny olazana am'izany mbola hiteny ve ny fitondram-panjakana fa mipanohatra no manao an'izany na hiteny ve ny fitondram-panjakana hoe mipanohatra no misakana fampandrosoana na hitondra volamena atsokosoka de mba anjara ny fitondram-panjakana mandinika sy mieritreritra hoe zany ny zava-misy dia inona no atao manoloana zany rehetrarehetra zany fa silence aloha mangina ny mpitondra fanjakana manoloana zany satria mipoka indray zany raha zany zay ny amin'iny député Todsoa manampy zay ndresahanao teo ihany fa miresaka ministère manko ianao teo hoe tena tsisy mandeha indrindrandrindra nivon'ny fampianarana ny resaka rehetra mihitsy fampianarana ambony ihany rehetra mihitsy amin'ny akabeany zany na ny fahasalamana sy sisa sahirana de sahirana am'izao fotoana zao zany indrindrandrindra zay tsy manam-bola moa zany de efa tonga de efa fahafatesana no mitady azy anatin'ny tontolon'ny tsy fahasalamana fa ny any tena tiako atongavana député Todsoa de zao ny fanjakana amin'ny akabeany de manana ansehatra zay anaovany nylay négociation ahafahana mikaroka lalam-bola zany fanjakana amin'ny akabeany zay resako zay de efa hitantsika zany hoe manana an'ireo bailleur traditionnel miara-miasa amintsika isika sy manana an'ireo firenena zay mifanengotra zany amin'ny Madagasikara zany fa eny anivon'ny ministère indray ty adevitra ty député Todsoa satria anao moa zany mpampianatra mpikaroka mpampianatra tsy sasatra miteny an'izay ary manana zay mari-pahaizana ambony indrindra zay satria fahafantarako anao de tena manana doctorat roa mihitsy ianao fandalinana fa manetry tena be député Todsoa manao profil ba miresaka hoe zanaka tatsa fa tena nandalina ka zay ny tiako anararoatra anao anarotana kely anao eto député Todsoa ny amin'ny hoe ahoana sy ahoana moa ny fomba atao rehefa angataka fahamatsim-bola eny anivony reny départementa ministérial reny so de mba omena sipapa ihany reto fitondram-panjakana reto sady mampianatra no mitaiza azy mba hahafantarany lalana tokony ny alehany satria tena sahirana le firenena am'izao fotoana zao ary raha sahirana le firenena dia misy zavatra tokony tandrify amin'izy ireny tokony ho fantany ka zay mba tiako fantatra kely zay député Todsoa ary tokony ho fantatry mivoaka amin'ny akabeany zay hoe manana fomba ifiasa tokony ahafahana mikaroka lalam-bola ihany koa ny eny anivon'ny ministère raha sy diso ya meko ikamamay-pony samy hika malagasy atsika ary omeko ny mpitondra ary ny vahoaka malagasy koa dia tsy tokony atao topotra amin'io zany
am'izay fahafantarana hoe ahoana zany a zay fanontaniana zay a ny fomba atao a mba ahazoahoana famatsim-bola mba azo famatsim-bola zany a ny ministera tsirairay avy a ary ahoana zany a ny procédure nadikana zay tokony atao zany a ary afaka manao an'izay ve ny ministera tsirairay avy ary araka ny foanaoko moa ataoko amin'ny teny mazava azon'ny olona TFM teny foisy mazava ao anatin'le izy a am'izany fanontaniana zay ny voalohany indrindra rehefa ikaroka famatsim-bola ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy misy natao hoe drafitra na hoe document ny anaran'io a dia atao hoe DCP na document cadre de partenariat na atao hoe DSP a document de stratégie pays io a dia miara-mamola volana io daholy ny ministera tsirairay avy iarahany rehetra zany io a mba ahafahana miara-miasa am'ireo a mpamatsy vola ka rehefa tapaka zany a ny famatsim-bola zay fampiresahana ao anivon'ny fitondram-panjakana eo anivon'ny gouvernement dia alefa izy io a any amin'ny conseil des ministres zany a ankatoavina io document io manaraka zany a raha ohatra indray a tsy manana lay document na DSP le firenena ohatra hoe tapitra ny fanaovana an'ilay DSP a na ohatra ihany koa hoe ao anatin'ny famiantsika toy izao Covid izao a na ihany koa hoe tsy tafiditra tao anatin'ny listeny zay drafitra izay zany a ny zavatra tokony atao eto amin'ity eo amin'ilay firenena anankiray a de azo ataon'ny ministra tsirairay avy mihitsy faniry ny mikaroka famatsim-bola zany a mba ahafahany miara-miasa am'ireo mpamatsy vola reo fa kosa tokony anaraka ny fenitra sy ny protocole amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena izany ary manaraka izay koa dia tokony mifanaraka amin'ny programan'asa zay ankatoavin'ny gouvernement zany a izany rehetra zany ary efa hita zany zay famatsim-bola izay indray hoe ianina no bailleur angatahana sy ilay fifanarana zay tokony ho atao dia manoratra mazava an-taratasy any amin'ny ministry ny toe-karena sy ny finance ilay ministera dia manazava izy hoe inona ny antony sy ny zavatra angatahany rehetra zany a am'ireo mpamatsy vola ireo ary marihana tsara fa ny ministry ny toe-karena sy ny vola foana no manoso ny fangatahana tady teo zay nisy olana be misy tamin'ny 2020 raha taditsika tamin'ny ministry ny fahasalamana iamady tena voamaly mihitsy zay no nresanay teto io ministry ny fahasalamana zany a tena hita fa hoe mitavozavoza le gouvernement mitavozavoza le ministry ny finance sy ny toe-karena ka teo aloha efa hita amin'ny fahasahirana ny mpitsabo rehetrarehetra ny fitaovana tena hoe tsy ampy etrena Covid-19 de maika izy de izy nonosonia lay fangatahana zany a izy manokana tany amin'ny mpamatsy vola azoko tsara misy azosika misy zay hoe famakainy zany nefa raha amina procédure dikana zay ao atao dia tsy mitokony ministry ny finance sy ny économie zany a no manao an'izay sono izay ary iny a ny antony nanalana azy a ao anatin'izay zany hoe tokony mahay an'izany daholo ny membre ny gouvernement tao anatin'le izy io moa dia nisy disadisa be mihitsy a sy fikorontanana tao anatina gouvernement fa zay zany no tokony atao tsy maintsy misy ny finance sy ny économie foana ny minosony ny fangatahana ao anatin'izay ary rehefa lasa lay sony zay ho atao zany a dia manaraka ny fenitra izy ary manaraka ihany koa zany a ny protocole zay misy ao amin'ny ministera ny raharaham-bahiny zay zany a ny etapy voalohany a zay tsy maintsy arahana manaraka izay a rehefa alefany amin'ny mpamatsy vola am'izay zany a ireo fangatahana ireo ka azony izay a azon'ireo bailleur zany le izy dia tonga ry zareo a aty Madagasikara midina sy mijery ifotony izay natao hoe mission d'identification de projet ny dikan'izany a dia mijery izy a hoe
inona le asa zay ho atao a, inona ny programa nasa mifandetana amin'ny zavatra ilaina fely izy a, dia mijery izy zany a, dia manarama mandalina zany a, hoe tena hoe mifanaraka amin'izay tena filana mihitsy fe a ny tadiavan'ity ministera anankiray ity a na ity gouvernement ity. De rehefa ekena indray, rehefa ekena zareo indray le mission d'identification de projet a, dia asainy manao dossier amin'izay ny ministera ny finance zany a amin'le famatitsim-bola zay ho atao. Dossier beda mihitsy no atao amin'ny faniry a, beda be mihitsy zany a, de eo koa zany a miaraka amin'ny fanohanana ny dossier zay atao zany a, de alefa miaraka amin'izay. De rehefa vita zay a, de misy indray a ny tombana zay atao. Io atao ndrena no atao hoe mission d'évaluation. Rehefa vita zany le mission d'identification de projet de atao ndray ny mission d'évaluation. Tonga fandroany rehetra zareo manao tombana. Zany hoe manara-maso izy, manadiady mandalina mihitsy hoe araka le voasoratra tao anatin'le taratasy voalohany ve ny tombana zay ho ataony, de mifanaraka tsara izy zany a, ary tena sur terrain mihitsy zany zareo no mijery an'izay a rehetra izay. De rehefa vita zay mission d'évaluation zay ataony zay vao alefa any amin'ny filakevim-pitantanana na ny conseil d'administration ny mpamatsy vola zany a, zay fagnangatahana sy dossier zay. Dia rehefa misy ny fankatoavan'ireo conseil d'administration ny bailleur io zay tena faratampona zany a ao anatin'izay rehetra zay a, izahay vao atao soni zany a ny accord de financement na ny convention de financement. De rehefa atao soni io dia ny ministre ny finance sy ny toe-karena no miara manao soni amin'ny solotena ny mpamatsy vola. Zay hitantsika gamba amin'ireny hainao manjery rehetra iny a ny fanaovan-tsoni. De zao rehefa vita ny soni, areto tiako azavaina tsara amin'ny mpanoka aminareo sy ny mpitondra sy ny vahoaka indrindra fa tsy hoe vita ny soni de mioraoera ny mpitondra hoe azo volitsika androany na rapitso na amin'ny herinandro na afaka ray volana. Bola ira io vao azo a, fa rehefa vita le déblocage, rehefa vita ny soni zany zay raha, de tsy maintsy marefa indray iny ankatoavin'ny conseil des ministres. Zay aloha voalohany. Rehefa katoavin'ny conseil des ministres iny, de zay iny vao alefa anenevon'ny antemera rotota ratifié ny antemera pirenena sy ny antemera ndolona. Indrindra fa fampindramana zany no atao, de tsy maintsy tsy makany. De tokony hiditra zany izy iny ao anatin'ny fotoam-pivorin'ny antemera. Fantatsika fa ny fotoam-pivorin'ny antemera dia voalohany volana mai zay resahana momba ny LFR loi de finance rectificative de ampidirina ao anatin'izy impolo andro zay a. Zay ny fotoam-pivoriana na troisième mardi ny volana octobre zay impolo andro. De tsy maintsy atsofoka ao anatin'izay zany a iny accord de financement iny a ankataovin'ny antemera-pirenena. Rehefa tsy tafiditra ao anatin'izay izy de miandry fotoam-pivoriana manaraka, zay vao atsofoka zany a izay rehetra zay. Ny dikan'izany dia tsy maintsy mandalo fankatoavan'ny antemera rotota io accord de financement io. De rehefa vita indray zay fankatoavan'ny antemera pirenena zay de tsy maintsy mandalo ny atao hoe procédure de mise en vigueur zay alefa any amin'ny ACC sy alefa any amin'ny ministère ny fitsarana zany izay. Ka ny ministère ny fitsarana manao an'izay procédure de mise en vigueur zay. De rehefa vita indray zay zay procédure de mise en vigueur zay, izay tsika vao manao ny atao hoe demande de décaissement na ny fangatahana famoaham-bola. Zay zany a amin'ny akapobeany faniry. Ny tsy maintsy voafehan'ny dingana, tsy maintsy voafeha zany a ny fitondram-panjakana ao anatin'izay. Ary tsarovy fa ao anatin'izay le hoe mission d'évaluation zay ndraisantsika zay de tsy maintsy misy négociation zay atao. Ny anarany iny de hoe négociation officielle. Ka raha mahafa-po amin'izareo le négociation officielle zay atao rehefa resy lahatra izy, zay iny a vao alefany any amin'ny filakevim-pitantanan'ny mpamatsy vola. Zay zany amin'ny akapobeany ny fahaiza-manao tokony anan'ny fitondram-panjakana. Indrindra zany a
ty négociation ty mahay mifampiresaka zany hoe mila mahay mifehy zany ao mahay mafy anao ny resaka fitantanam-bola mahay mafy ny toe-karena mahay mafy ny fifandraisana iraisam-pirenena zany natao hoe mpitondra mahay le fanontaniana mahay zany ve reto mpitondra satria be da be famatsim-bola tsy azo misy zao de ministre be da be fa voangina zao vo roa andro hoe misy ny environnement hoe tsy ampy ny ento mananay misy ny fampianarana koa no miteny hoe ay sa fa tena tsy mamenatra zany misy trangenao hoe ianao zany de tokony manana lalana tokony tsy ionan'io budget anao io fa mitady zany anao manaraka an'izay teniko zay mitady baheura anao de mahay manao négociation anao de manaraka an'ireo teniko reo dia mahazo ianao ao anatin'ny ary betsaka amin'ny famatsim-bola ary betsaka ny olona miandry tena betsaka ka matoa ny fitondrana tsika mahatrotra zao tsy mahazo fanampy kely ny fanampiana azo de tsy hain'ny mpitondra reo voaresako reo rehefa tsy hainareo de alohanovanay azy fa hoampandrotsontsika ty Madagasikara ty ary ataonay miara manan-karena amin'ny vahoaka malagasy ianareo ao anatin'le izy zay zany zavatra tsara ho ay zany ary tsara ho ain'ny mpitondra ary indrindra tsara ho ain'ny vahoaka mba tsy hotompotrano mino nareo amin'ny fitantanana ny firenentsika amin'izao fotoan'izao farany fanamonana farany ngamba faniry tiako hoanina ampianan'izay fanazavako zay de zao raha fangatahana fanampiana teti-bola indray no atao na hoe appui budgétaire indray no atao de tsy voatery manana le document le DSP na document de stratégie pays sika fa lettre de politique de développement defa mety zay iarahana i fampiresahan'ny gouvernement manontolo rehefa manaiky zay zany ny gouvernement manontolo lettre de politique de développement no atao dia misy ny toe-karena sy ny vola indray no manao sony an'izay de tonga de hoentiny iny any amin'ny mpamatsy vola de mazava ho azy fa rehefa hoentiny amin'ny mpamatsy vola zany iny dia manaraka ny fenitra rehetra sy ny protocole etatika zay mifanaraka amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena de vitsy zay dia miverina am'le dingana zay ndresahako teo zany am'le hoe négociation sy alefa any amin'ny conseil d'administration ny bailleur sy mandalo conseil des ministres sy ny antenimiery pirenena daholy ny dingana zay ho atao zay zany amin'ny akapobe ny tontolo ny fomba fahazahoana ny famatsim-bola amin'ny akapobeany zany faniry zay mbola verikany tokony hain'ny mpitondra rehetra izany fa betabe tsy mahay an'izany na misy mahay ary zany de tsy hainy ny fomba le négociation iny tena nisan'ny zava-dehibe mahay mifehy an'izay anao mahay malala ny zava-misy eto Madagasikara anao ary mahay mifehy ny tontolo rehetrarehetra na ny politika io na ny toe-karena io na ny sosialy na fitantanam-bola ao anatin'izay za zany de miteny afaka manampy anareo zay ao anaty fa bain'o zay ao anatin'le izy zay mbola verika tsy mitady toerana tsy mitady seza fa rehefa tsy anao kosa nareo raha tena mijaly ny firenena de averika any meo any izy tamin'ny andro folavalomana hitana hainzany négociation zany jereva ny zava-bitany ny floravalomanana ary mbola tsaron'ny olona amin'izao fotoan'izao na ny lalany io na resaka fampianarana io tena sesesy mihitsy misy évaluation tamin'ireny tsaroko tsara be io tia ny mpamatsy vola izy taiza Madagasikara tamin'izany fitantanana floravalomanana nandrisany 2001 ka hatramin'ny 2009 nandeha ngetsika jereva raha mbola floravalomanana angeny tia hoe asa fotsiny fa paradisa kely ity Madagasikara itsika ty ary zay zany mbola ijoroko ao anatin'izay aloha tsika rehefa anao adevitra ara-toe-karena sy ara-politika sy ara-pandrosoana resahany aloha tsy mifanaratsy be tabe zao ny Facebook be tabe ny fanaratsiana na samy mpitondra ary no mifanaratsy de mampanahilo any le izy lasa mirefarefa be le fanaovana politika eto Madagasikara ao anatin'le izy ny olona anke zao vomaika leo an'le izy hoe ianona ony manao an'izao miaraka amin'ny ranona zany ny fitantanana ny resan-tsasanke zany vaoaka zao ny sakafo mameka sy ny tsy ny fampandrosoana lasa tsy manina ny olona tsony na ny vie privé ny olona no ataonao de rehefa misy be da be indray zao rehefa amin'ny tambazotra lasa tena mirefarefa amin'ny tany izy ary mampimely izy primaire hoe raha ihany ihany miaraka amin'ny lasa zany tao anaty Facebook zany ny fitazana vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao miaraka amin'ny de zao zao misy any amin'ny taretra misy an'izany de vao misy zao ateoriana ty de tsy rarin'ny olona tsony izy niezan'ny olona tsy mirarana zany fa ny olona nge fisain'ny olona fosanao roa andro telo andro de vita
mambaika ny olona zao de any amin'ny tena hoe fiainana ary zao zany de miteny hoe ampiakary le niveau le adefitra andaotsika resaka resaka politika publika inona ny mampahatra ny olona inona ny vaolana fa zaho vonona ary mbola invité any androany na filohan'ny androm-panjakana io na ministra io na izy io andao hiady hevitra tsika de ampinonareo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ao anatin'izy na de mpanohatra ary zay nge de manana saintsika omenanareo hoe zao natao mba torevitra omenanareo satria efa maharitra ty malagasy ty fa mba misy avany tena hoe namany tena ny vahoaka ny tena nge mba maharitra ao anatin'le izy de zay ny mamparary ary zay ny janganana mba hijoroana mba navotana nyty firenena ty mba jerevo ny afrikanina lasa daholo itsika eto miembotra mbola resaka mirefarefa amin'ny tany no resahana eto amin'ty firenena ty zay mampanaelo ary mahonena ary mampimeana eny izy raindray faniry amin'ny akapeny zay nga mba ny faniry misy tiako tsetsatsetsatra tsy aritra kely ampidiriko anatin'izay na don zany io na après na aide député totsoa ny procédure sy modalité zany samy hafa raha na don na projet na après na aide ny procédure sy modalité samy hafa de fanazavaiko teo izy raha fampindramam-bola izy na resaka appui budgétaire izy de tendresahako anao teo d'accord ary misokatra ny avaravarako faniry raha anatonana ny mpitondra de tongava malalaka ny avaravarana meko anareo maimapona ny fahaizana amampalana zay nomen'andriamanitra anazy zany mba hifanapitsika anavotana nyty Madagasikara ty efa natsidika ao ihany moa izy fa maraparantsika député totsona de mbola satsara te tazonanao moa zany fa marobe koa moa zany fandaminatsika ny fandarana fa te antany zany député totso satria ity fanjakana ty zany tena fanjakana zany lay nyrere nahazo 1 milliard 100 millions de dollars iny moa zany tena adevitra be plus ianao mitrosa be de plus ianao zany tena latsaka anaty antsana ianao zany fa faharoa na izany naty zany aza nefa de raha misy zany tena misehatra zany amin'ny fanampiana Madagasikara zany de le aide humanitaire hitantsika io zao zao vao nangataka tamin'ny tababolana lasa tao anatin'ny conseil des ministres le nangataka n'le resaka exonération zany hatrany amina ambulance hatrany amina fanampiana atsakafo ho an'ny malagasy ary na resaka projet anakaratany zavatra rehetra zay mandeha any rehetrarehetra any zany de tena mpamatsy vola daholo ny tena manao azy rehefa mahita an'izany tsika député totso mahita koa tsika fa bloqué daholo ny paiement rehetrarehetra am'izao fotoana zao ary tena mijaly ny fournisseur mijaly any koa reo entreprise tsisy vola raisina inao moa efa nitantara ny assistant parlementaire mijaly ny mpampianatra ny vacation mbola tsy voaray ny antsasany tsy ta zay mandeha am'izao fotoana zao député totso tena te azo an'le fanazavana tena tsotra fo sady mazava mihitsy aho hoe le akoatran'le famatsim-bola tokony ho azo tsika tena tsy miodana tokoa ve ny vola anatiny zany satria raha tokony izy manao recouvrement tsika amin'ny alalan'ny hetra sy ny aba sy ny sisa tena tsy maharaka an'izany tsony koa ve ny vola mpanjakana am'izao fotoana zao ka tsy maintsy hanaovantsika hoe avy mangataka izahay am'ireo ana ka lasa firenenandro roso zany Madagasikara anatin'izao republika fahaefatra tapany faharoa zao lasa firenena mikororoso mihitsy zao ny firenetsika am'izao io resaka fahaiza mitatana io ary io hoe gouverner c'est prévoir mila mitsinjo lavitra ny mpitondra am'izao fotoana zao ary zay zany ny tsainana ny mpitondra am'izao fotoana zao na ny fitantanany arem-pirenetsika io zaka mbola mamerina iny eto fa raha itsika no mitantana io arem-pirenetsika io raha vao fiatsika tsara zany vola miditra amin'ny fanjakana io ny etra miditra amin'io zany mitena anao fa tsy mila an'izany fanampiana fa nivelan'izany tsontsika raha itsika no mandrindra sy mahay mitantana amin'izany fa zao tsika mbola ray apately ny budgetsika mbola fa nivelany daholo nge fany ary zay zany ny tena hoe mampanaelo ary tokony azavaina mivoaka koa reny famatsim-bola azo reny efa nazavaiko teto le karazany anankitelo efa lavabe ny tena fa zao efa famindramana ho izy de aza voavoaka hoe misy zana-bola ohatrininy io alohan'ny zanakitsika ny zafy kelitsika ny zafy afitsika firitaona no aloha zany mila hainy voaka nge zany fa ianao ve raha mirerifa ianao hoe nahazo an'izao milliard d'euro ianao nefa ny zana-bola amin'iny betsaka firitaona no andoavana an'iny de mirery an'izany ve ianao ao anatin'le izy zany zany tokony hay zany tokony azavaina mivoaka tsara tokony hainao mahay manao négociation anao anatin'le jereo atany filora varimana fanomesana nge mipetsaka ary na nisy zana-bola loha nge kely raha oharina am'izao
satria mandeha le négociation raha tokony ampindramina izy de mivadika fanomezana tampoka izy mandeha matanjaka le négociation kasay zany hoany tena hoe mampanety le eto amin'ity firenenty zao tena mitsoka daholo zao tsika mitsoka ny toekarena ny volam-panjakana mitsoka daholo zany am'izao fotoana zao kasay zany mantra ho le olona tena tsy mamenatra io rehefa tsy vita le izy de alomana argan l'invitation medefer moa zany tsy voandarana vodiny mihitsy hoe tena azo tany rehefa makany ivelany anao nefa fandanimbola négociation atao volam-panjakana na andefasana anao tany ary tsy anao reny tany fa olona firy tonga ianao tsy misy tatitra ho an'ny vahoaka le contre-indu amin'ny vahoaka nge ilainy ao anatin'le izy tokony manao tatra vahoaka hoe zao ny dita na tsy nanjary ary de tokony tenena hoe tsy nanjary le tany vahoaka malagasy fa zao ny antony zany nge tokony nataon'ny mpitondra jerevy nataony solombavam-boaka tim rehetra tsy akanavaka zany zay anatin'ny tim rehetra na izy de izy fa tena manao tatitra amin'ny vahoaka zay tety a Madagasikara mihitsy zay na de tsakatsakana anary hoe ianao hoe de tsy voafidy taria masenga na de ko inona no atao any zany tena tsy araky ny lalàna député de Madagasikara zay afaka anaovanay foana tatitra le izy ho an'ny vahoaka naiza misy anay ilaina ny vahoaka interprétation politique na reny tena na disbeany général Ravalomanana mihitsy nanao an'ireny sao anao firy sakasakana natao tamin'ny fotoana Ravalomanana nataonao tamin'ny mpanohatra zao anao nesorin'ny olona atao anatin'ny ray seconde de aiza ianao zao zay na toka mba manaovany ihany mamy de mamiotra eo anatrehan'ny vahoaka ianao fa rehefa manao ny tsy mety nge ianao rehefa miala eo amin'le fitondrany ianao tena voafakomaly ny député Mamrabenrina nanotatitra ho an'ny vahoaka tetsy ambotry manjaka zany à titre d'information zany le hoe tena miona mitety reo député manao tsy izy rehefa ny député tima rehetra de manao daholo ary sorana zany manao daholo ary zay de mikasika tsy variana mitondra volamena koa zay de mampaneza za zao de itao voatany tambary zao mba ao anatin'ny herinandro 7 minimum farafakeliny de tsy maintsy miosina amin'ny olona mifampiresaka amin'ny olona mihainy ny vahoaka tondra fitaovana de mitondra fitaovana zay vita na moyen rehetra zany anasoa sy anasaovana ny firenetsika eny ary député Todsoa tena tao anatin'ny 70 minitra 70 minitra teo eo tsika niezaka ny fampiresaka teo tsika amin'ny rahalahy eo moa rehefa tonga foana mpampianatra de mihaino mpianatra de mahafinaritra foana zany satria zay tsy mahay sobika mahay fatrambary de miezaka amin'ny malagasy zany mandray zay azo rahatofona zay ny tombony lehibe ho atsika amin'ity Miara Manonja ity atsika tsy hoe ndao fa iresaka de tabataba de aprevy de mipalapala fantsikely eo fotsiny sika sisa de ndao fa amoka grand dossier tsy ohatran'izany fa misy zavatra azo resahana amin'ny fomba ohatr' zany fa misy anky hoe miomana hitondra fanjakantsika de mena manana an'le culture tsika d'anticipation an-javatra rehetrarehetra amba ahafahantsika mihevitra fa malagasy iombonany ty Madagasikara atsika menakavy tika député Todso amaranazy tsika de misotra betsaka ny fahatongavanao tetondray de maniry ianao moa zany tamin'ny herinandro tsy tafaraka tsika de maniry ndray député Todso raha mbola misy fotoana aloha de mbola omeo ihany amin'ny Miara Manonja fa zava-dehibe ny fahatongavanao sy ny firesadresanao amin'ny vahoaka sy ny rehetrarehetra zay manaraka atsika de mamerina fisorana anao faniry dia mamerina koa ny fisorana ny vahoaka malagasy rehetra zay niaino hatramin'ny farany tsy manadino Miara Manonja ny tenako fa manana andraikitra maromaro ihany ny tena akoatra ny mpampianatra eny amin'ny université dia mahasolom-baboaka ny tena tsy maintsy miona mikasokasoka amin'ny vahoaka ny tena ary ny fivoriana koa zay atao amin'ny sehatra hafa manana fika manana maromaro ny tena de tsy maintsy mba jerevina daholo zany zay rehetra fa aza matao ohatra nareo mpijery sy mpihain'ny Miara Manonja fa tsy mananodinonareo ny tena koa mitepy fo amampana aminareo foana ary makahery namana rehetra amin'ny Miara Manonja rehetra ny tena zany zay mitondra ny famakafakafakana sy fampitana ny vavao fa zava-dehibe zao ataontsika zao ary toizantsika foana zany mba ampahiratra ny sainy ny mpiarabelona amintsika mba ampahiratra ny sainy mpitondra indrindrindrindra sy ny sainy vahoaka malagasy amin'ny akapobeny satria firenena iombonana ity firenetsika ty ka dia maniry soa sy ny tsara sy fombiazana ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mankasitraka tompoko bonne note prise hozy zay fitenena zay misaotra indrindra monsieur le député tamin'ny fivahiniananao teto amin'ny Miara Manonja vahiny tompotrano moa ianao zany de mankasitraka ny amin'ny fanio-kevitra zay nentin'ny député Todso Andriamampandry teo
mihintsika fa hoavindray izy amin'ny fotoana manaraka de mbola ilalalala tsara indray ny adevitra rehetra mandray lesina foana ho antsika zay le azona n'lay ako ny amin'ny sehatra maro samihafa hoe tena manoratra zay manoratra mihitsy zay rehefa député Todosoa satria ilaina fantatra daholo inona natao hoe resaka fitantanandrara-panjakana, inona natao hoe resaka findramam-bola, inona natao hoe resaka politika mihitsy amin'ny akapobeany de reny rehetrarehetra reny zany no tsara mba ho fantatry ny vahoaka indrindrindra ny mpitondra fanjakany zara zara fahalalana zany ataontsika zany fa tsy hoe akory hoe mpampianatra de hoe itsika no miambo kory fa zay le hoe adidy eo anatrehan'ny vahoaka zany sy ny firenena topolasy topovavy ikisaka kely vetivety sady anoman-javatra de rina rabe mananjara indray ny ara-dalana amintsika eo efa vonimboninao vahen'ny rina de tanora daholo indray izy ireo satria fantatsika fa anoman-javatra lehibe tsika amin'ny sabotsy zao hoe ny amin'ny akona fialam-boly de hito le efa resahako foana ho an'izay mieritreritrano vendredi joli androany de somary alaminy kely aloha ny fotoana fa aloha afindrantsika amin'ny sabotsy zay mety eparina kely sy ekonomi kelytsika rehetrarehetra any zany fa dafety be miaraka amin'ny tanora tiako Madagasikara satria zay koa mba participation antsika ao anatin'ilay hoe hanoana ny ray aman-dreny sy ny zaza malagasy mianantsika satria mbola betsaka ny tsy tafiditra an-tsekoly amin'izao fotoana zao no zay olana eo amin'ny fitaovana ho an'ny hidirana mianatra zay rina arabe mananjara maro zany faniry raha zafy manantany ary ao anatin'ny zay rehetrarehetra zay no anoizatsika ny fandoarana Miara Manonja idiratsika amin'ny fandraisana ny vahiny manaraka ny tanora team izany zay tanora team avy eo amin'ny boriboritany fahenina ary rehefa hoe tanora team moa zany de efa misandrahaka amin'ny lafalo zany tanora team zany fa tsy hoe arianana ihany fa efa be de be ny toerana misy ny tanora tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao isy ny etsika izay karakarain'izy ireo raha pitso ery ny toerana zay anatanterahana azy mo izany ry alasora mbola hoentin'ny namana eo zay rehetrarehetra fa efa eto akaiky keto aloha i Hortense na i Tense zay no fahalalany ny besomaro anao faly miarabanao aloha sambany tonga teto amin'ny Miara Manonja tompoko faly miaraba ny rina be de faly miarabantsika rehetra zay mpanaraka amin'ny Miara Manonja eny ary ka hiditra amin'ny atsipriantsika mialohan'ny tena hoe hidirana amin'ilay hoe garden party zay totsaina eny Alasoa reny aloha dia nisy resaka ambomanarina teo nentin'ny député Todosoa Andray Mampandry zay voafidy teny aminareo ary ny resaka izy momba ny resaka hoe nakandrano, resaka tambary, resaka fiainana andavanandro ary rotokely maheto anao aloha ianao sady tanora sady eny ambomanarina eny inona ny atao hoe vokatr'ilay asa zany izay nataony député teny ambomanarina satria hitatsika teo izy mbola PNU mbola vao mitondra angady sy ny siazizy tonga de naketo amin'ny Miara Manonja nareo zany ao anatin'ilay vahoaka misitraka an'ireny zavatra reny. De tompoko zay de niaraka taminazy te mihitsy moa zany zako tamin'io marain'io alohan'ny andehanako nakaty de teny fa za tsy nanala kiraro fa nanao kiraro satria hainao ihany fa vehivavy mbola ela be ho tavakanjo vao tonga aty indray de tena hitako mihitsy ny zavatra nisy teny fa tena feno tsikafona feno fako ny tatatra zay mitondra ny rano makeny tambary ary rehefa feno moa zany ny tatatra de masava ho azy fa tondraky ny rano le tambary tokony hoe hiasa tany amin'ny tany maina aloha ny vahoaka zany nefa lasa miasa misy rano indray zany le tambary asaina amin'izao fotoana izao de tonga teny zany izy jery fotony ny zavatra nisy teny ary de name fanampiana ho an'ny ponina teny izy mba hoeto manana ny fanadiovana an'io canal io za eto aloha de tena mitoraka voninkazo any Andriamatoa député Todosoa Andray Mampandry fa tena be da be ny zavatra nataony akoatran'izay ny fanaovana ny asa soa rehetrarehetra fanampiana ny madinika indrindra fa ho an'ireo tambary izay efa tondraky ny rano amin'izao fotoana izao de tsy nikely sorokesy fa de nidina
nidina niospotaka mihitsy moa zany fa tsy de vitan'le mijorojoro sy le makasary fotsiny de tena toraka voninkazo anazy fa tena zava-dehibe eo am-ponina Ambohimanarina indrindraindrindra fa ny eo Ambodivony zany. Ny eo Ambodivony Ambohimanarina moa tena mihetsiketsika koa satria efa maromaro ny reportage nataony raha hoe ny MPS manokana nandeha teny dia mahita ny zava-misy zany. Ka ianao moa teny laza hoe misy rehefa fidinana ifotona ohatran'ireny ho an'ny sasany ho an'ny sasany any ambadibadika any loza mandany andro amin'ny selfisy ny rehetrarehetra fa ity zany tena hoe tena niasa mihitsy nareo. Tena miasa mihitsy. Ono ary tansa inona ny tena hoe tena misy miteny hoe haindehibe any Ambohimanarina mihitsy no zavatra io mba hazavao kely hoe le tanimbary sy ny rehetra eo. Haindehibe any Ambohimanarina mihitsy satria ny ponina Ambohimanarina de ny 900 ny ao de mpamboly sy mpiomby daholo ka mazava ho azy fa rehefa vokatra moa zany ny vary de mihinana ny ponina indrindraindrindra fa tsy mpamboly ihany mahazo tombotsoa an'io fa na mpivarotra na mpividy de mahazo satria miena kokoa zany ny vidin'ny vary rehefa miakatra ny vokatra de mahazo tombotsoa daholo ny olona rehetrarehetra. Ka zay le zava-misy zay hoentin'ny eny an-toerana mihitsy mba tiatsika ho fantatra zany fa ianao ihany koa tanora Ambohimanarina be tanora raha ny fanadihadiana natao de betsaka ny olana izay mianjady amin'ny tanora eny Ambohimanarina nareo le jeune team efa ao anatin'ny fandraisana andraikitra ihany koa zany rehetrarehetra mba lazao kely aloha le olan'ny tanora eny Ambohimanarina amin'ny akapobeany fotsiny inona ny tena misongadina ao anatin'izay. Eny tompoko tena maro de maro ny tanora any Ambohimanarina tena angamba tena hoe betsaka ny olona tsy miasa indrindraindrindra fa ny tanora ka mitarika ny tsy fandriam-pahalemana satria rehefa tsy miasa moa zany de mazava ho azy fa tsy maintsy hoe mangalangala botrikely sy manindanindaka eny zany no tena betsaka tsy fandriam-pahalemana be da be ny Ambohimanarina satria tsy miasa ny tanora tokony mbola betsaka ny tokony hianatra nefa de tsy fahampiana araka ny zao vanim-potoana zao tsy ampy ny vola hoenti-manana mandeha mianatra sy mandeha manao formation ka zay indrindra no anentananay ny tanora rehetra tsy ny tanora ny boribory tany fahenina ihany ny etaniko eto fa ny tanora rehetra na eto Antananarivo na eny amin'ny faritany de misy ny formation ny team académie zay karakarainay jeune team zany de fanofanana arak'asa izy io de anentananay antsika rehetra mba hiditra jeune team fa misy tombotsoa be da be ho antsika rehetrarehetra ho ao mba azahoantsika tombotsoa formation ana resaka asa sy zavatra rehetrarehetra tiatsika de hitantsika eo daholo de etanina mandrakariva zany nareo mba hiditra ao anaty jeune team fa tena azo tombotsoa kokoa nareo. Ya ka izay moa ny atoko politika dia manana ny rafitra ao anatiny anisan'izany ny tiako Madagasikara misy ny jeune team ary amin'ny maha jeune an'izy ireo de tena mihetsiketsika tokoa fa ny eto Madagasikara mantsy ny jeune ndray no lasa eta-mavesatra ho an'ilay firenena noho ny tsy fisian'ny politika mazava tsara eto amin'ny firenena momba ny tanora misy ny politika fahataratasy sy ambony latabatra fa ny tena hoe action sy ny tena hoe fampiarana dia tsy de tena hita ny momba an'izay profon'izany ny fisian'ny tanora be deaibe tsy anasa sy ny tanora tsy miditra mianatra de lasa eta-mavesatra araka nambarany Hortense teo hiditra amin'ny le resaka garden party isika Hortense inona no fanamafisana rapitso le izy meko anao avy hatrany ny sehatra amin'ny hoe fanetana sy ny atao hoe filazana amin'ny Tsipriany momba an'izy io satria mety misy ihany no taratara efa nitenenina tety any izy io saingy efa rapitso le izy dia mila mafisina ndao ary. Eny tompoko ny tanora tiako Madagasikara zany dia manomana ny gardien party zay atao amin'ny Akona Alasora. Izy io de fitadiavam-bola hoentina ho fanampiana ireo ray aman-dreny zay mbola tsy afaka mampianatra an'izany amin'izao fotoana izao noho ny ara-pitaovana de nanapa-kevitra izahay tanora zany hoe andaontsika mba hitady zavatra mba fandraisana andraikitra ho fanampiana an'izy ireo de misy zany io hetsika lehibe zay ao ataona io
de misy fidetavam-bola zay ataonay ary ny zavatra rehetra zay ho azonay rehetrarehetra ao a de hoentinay hividianana fitaovana ho an'ny mpianatra mba ho fanampianan'ireo ray aman-dreny izay hitanay sy fantatray fasahirana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Votoatin'ilay fotoana Eny tompoka, ny zavatra marobe ny zavatra hoeto hitantsika eo a, misy ny karaoke, misy ny pétanque, misy ny basket, misy ny piscine, maro de maro tokoa tena tsy voatanisaka eto fa rehefa tonga eny areo de hitanareo hoe inona le izy. Ny vidim-pidirana de 5,000 ariary ho an'ny rehetrarehetra, misy ihany ny VIP 10,000 sy iray alina fa ho antsika rehetra zay te ho avy de tongava fa tena afinaritra tokoa io fotoana io. Ny fandehanana makany efa nisy resaka moa teto hoe afaka makany Belera, mety misy zao olona tsy afaka makany Belera intsony fa tonga de any izy de ahoana sy ahoana tsara mafisina kely. Iny tompoko, misy ny fiara zay andehananareo mandeha makany Lasora de miala eo amin'ny domaine no miala de eo mandeha kely mandeha pavé eo amin'ny 300 metatra eo angamba raha tsy diso de aveo mivily kely de eo amin'ny 100 metatra de misy vavahady lehibe zay de eo efa misy toromarika be da be moa zany afahantsika mandeha any. Misy mpanoro lalana eny rehefa tonga eny. Misy panneau be da be afahantsika mijery manantona makeny zany. Ahafahana tonga any amin'ilay toerana. Eny ary teny fanarara hoentin'ny tansana Hortense amin'ny tia etsika ity ary maranantsika azy satria lizy efa rapitso. Ie, de manasantsika rehetrarehetra mba ho tonga rapitso manomboka amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 9 sasany fotoana. Afaka tonga amin'izay fotoana mety ahafahanao ianao fa zava-dehibe ho anay ny fahatongavanareo any ary raha tonga any ianao de efa anisany mandray anjara ao anatin'ilay fanampianan'ny ireo mahantra na sahirana hozy izy ny fitenenana ireo ray aman-dreny zay omena fitaovana zany ka entanina reo fa mahafinaritra be eny mametoky anareo izay. Eny ary dia mametoky ny tanora antiky Madagasikara ihany koa zany isika mianakavy amin'ny izay hoe fanohanana azy ireo izay amin'ny fakanesana any amin'ity gardien party eny akona eny Lasora ity. Efa eto ny vahiny manaraka mbola tanora antiky Madagasikara ihany ary président mihitsy ny tonga eto Razana Drakoto Solofo filohan'ny team Analamanga falmerabanao président. Ya miarabanao Rina ary miarahaba ny mpijery sy mpiainy Miara Manonja ary miarahaba koa atsika tanora rehetra zay manaraka izao fandarana izao. Hiditra amin'ny votoatany sika tsy maintsy hitondra teny ianao momba n'ity etsiky ny jeune team ity fa rarotoky kely ianao fantatra amin'ny tontolon'ny fampianarana de tatoato de nandeha indray be ny resaka hoe etra inona ndray ty hetra ty mba hoetoeto amin'ny Miara Manonja hoe mba hoeniny vahoaka malagasy mpanaraka atsika hoe inona ndray zany resaka hetra ohatrany hoe milaza mampisafotofoto miteraka resa be etsero zany tsika ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana zao année scolaire vaovao de miposy tony resaka tony ndahoary. Ya tena vaovao mafana be io Irina zay tena mampiorooro ny mpitantana sekoly indrindra ho anay sekoly tsy miankina. Inona ny zava-misy? Ny zavatra misy moa zany io zany zay ny vaovao mafana any hoe andoha hetra indray zany ny sekoly. Ny mampalahelo eto moa zany de ny zavatra mitranga rehetra amin'ny sekoly tsy miankina de tsy misy mpijery. Raha tamin'ny taloha tsy hoe sanatria hoe andondoka be faritany na anao be filaza fa taloha zany école privée zany de tena nafinaritra ary hita tokoa zany ny fahombiazana satria misy mitosika zay omeny ny fanjakana tamin'ny andron'ny président Ravalomanana. Tsy tentsika fa tsy ny hoe ny kit scolaire tam'izany tsisy akanavaka tsy ny hoe ny mpianatra amin'ny fanjakana ihany no mahazo an kit scolaire zany mahazo an'ireny fampitaovana isan-karazany ireny fa ny privé de misitsaka an'izany koa taony atao hoe contrat programme le contrat programme io de tosika
rehefa mavita asa zany ianao ao amin'ny ao anatin'ny sekoly zay tantananao de atao aterina zany iny any amin'ny direction na pipiahanao de mahazo tosika ianao zany raha nandany 50 millions na ohatra fotodrafitrasa anankiray ohatra zay teneniko zay farafakeliny ao anatin'izay anao mahazo 40 millions miverina any aminao zany hoe manosika anao zany mba anatsara ny fotodrafitrasa sy ny kalitao ny fampianarana amin'izao fotoana efa tsy misy an'izany intsony ny tena zao tsika makasika ny resaka subvention amin'ny mpampianatra raha iarahantsika malala misy le izy teo moa zany nisy tsy hay aloha zany hoe mbola nofinofy sa ho tanteraka fa nisy ny resaka hoe 25 000 ariary izy teo aloha de teo moa nisy ny teny hoe ampiakarina 50 000 ariary tsy moa zany atreto aloha zany mbola tsy misy indray io fa ny zavatra misy amin'izao dia andohetra ny sekoly tsy miankina ary raha nonono mandeha ihany sy ny vaovao eno de tena alefa misy recensement natao moa ko amin'izao de hoe miankina amin'ny zavatra ny effectif sy ny tariny zany no andoavana ny hetra mampalahelo zany ary eo moa zany tsy haiko moa zany hoe ny fitondrany eto Madagasikara ve tsy misy ny fanohizam-pahefa mpitantanana fa tam'izany mbola membre tanatina direction tena tam'izany régional de nisy ny zavatra hetsika zay natao ary nisy ny asa zay nerahana tamin'ny ministera tam'izany ny fanafoanana ny hetra rehetrarehetra hatramin'ny knapy sary izay hoe tokony ary lizy marina aloha zany lizy hoe ny zavatra reny zay devoir tokony ataon'ny école privée reny zany de rariny sy ny hitsiny de tokony devoir amin'ny fanjakana ina moa mahatonga an'izay andao averiko foana zay rehefa amina sehatra ohatr'izao de averiko foana hoe ny EPP sy ny primaire any amin'ny école zany de mitovitovy ny isany fa rehefa miakatra eo amin'ny collège de eritrereto any amin'ny 60% amin'ny sekoly de ny privé no be da be zany hoe ny CG zany vitsy par rapport ny collège any amin'ny privé ny lycée de any amin'ny 70% de école privée daholo zany hoe 30% zany ny lycée amin'ny fanjakana zany hoe raha ireo école tsy miankina ireo zany no atao akilabao sy atao an'izao zavatra atrozay rehetrarehetra zao de ho simba amin'ny fanabeazana eto Madagasikara eritreretintsika kely zany hoe efa misy école privée mikatona hony betsaka ary indrindrindrindra ny fisedrana tao anatin'ny confinement ny taona romotsesy iny tsy zaka antsony le tena tsy zaka ary ny tena marina ary mampalahelo fa misy école sasany nge tena lasa trano hafahafa le izy amin'izao fotoana satria tsisy trony ny adoavana ny vola isan-karazany karama tena miteny anao zao amintsika miteny zao rina ho anay de mbola manefa nitsosa taminatin'ny roa taona zay ho an'ireo mpampianatra ireo hatramin'izao tsika miteny zao ary tena apresque ny mpampianatra ny privé ny tompona école amin'ny privé de tena misy an'izay daholo ary eo manko no anaovana antso ho an'ny fanjakany jerevo ny tena nefa le tontolon'ny fampianarana tsy vita amin'ny fanjakana rery io zany araka teneniko teo rina hoe andao ataontsika hoe foany ary ny école privée de hoaiza ireo zanatsika ireo ny hianatra ary nefa ny tandrona de ny hoe ampidirana ny zaza malagasy an-tsekoly kanefa raha izao zavatra mitrango zao aloha zany de mety ampiembotra satria ahoana moa zany no andoavana hetra le zavatra teo aloha teo moa zany rina toizako kely le resaka teo le niarahana esa taloha le tokony foanana daholo reny zavatra adidy zay tokony ataon'ny sekoly tsy miankina karazana vesatra satria reny lasa vesatra ny zavatra misy manko misy miteny hoe matony manao école de tombom-barotra atreto aloha zany afaka betsaka angambany afaka mijory vavolombelona hoe asa sosy asa masina fotsiny sisan'ny fanabeazana eto Madagasikara ho an'ny tompona école fa tsy misy tombom-barotra satria araka ny tenenina teo hoe betsaka le vesatra zay vesaran'ny école privée nefany tsy misy ny fijerevana anazy reny andao ary ohatra hoe tena miatra zany ty le etra mabe resaka ty fa ianao moa teo mbola nyteny hoe mbola any le izy aloha zany fa
nareo zany miandro zay fotonany andao atao hoe midony io inona ary ny tena fetraka amin'ny vantana ary tena betabe ry inona ny fetraka amin'ny vantany voalohany a araka ny teneniko teo hoe atreto aloha mbola mibabitsosa ho an'ireo mpampianatra sy mpanjara rehetra ao anatin'ny sekoly vao maiky iampy ny andohetra dikan'izay mbola misy budget hafa indray zany fanampiny ary nefa zao miteny antsika amin'izao fotoana zao raha ohatra zao mpianatra manokana zao tamin'ny herintaona manodididina ny 900 teo eo fa mitsika miteny zao rina 500 sisany tsy hoe izay no tsy mety zany ny fampianaranay ary afaka miteny zay nakay zany ay fa zay miteny zao hoe raha zany BPC zany zao zay de efa manodidina ny 95% zany hoe tsara vokatra anay ny baka zany ny anay manodidina 80% zany hoe tsara zany le vokatra tsy mampiembotra ny ray aman-dreny fa inona mampiembotra le ray aman-dreny sahirana raha tsika malala zao fa ny tadavina ny sakafo rapitso sakafo androany tadavina rapitso tsy le talotsony ny sakafo androany tadavina nio fa rapitso ny sakafo androany sakafo rapitso raha afaka pitso fa tadavina fahantrana daola ny dika ao anatin'ny fahantrana zany tsika anatin'ny fahasaranana tanteraka zay ny momba niny fa nareo misy le fikambanana manahoana ny mba hoe fahatsapany ny fanjakana fahitan'ny fanjakana nareo zany hoe mba tonga amin'ny fiteny misy miaino nefa nareo misy le fikambanana zay efa fantatra hatramin'izay atao hoe mba manana hery ve nareo sa mety hoe anarana fotsiny sisa fa tsy hita zay vokany tena io moa zany aloha zany araka ny tenenao zay rina hoe misy miaino ve fa efa betsaka izay antsoantso natao zay ny teny fotsiny zao araka ny tenenao hoe misy ny direction nationale efa ohatraiky zay raiky ambe folo sa folo izy zao direction nationale ary vo hitantsika vo tamin'ny zay moa na enonan'ity vaovao ty hoe ay andohetra indray nisy direction nationale anankiray zay zay tena nangataka amin'ny fanjakana mihitsy hoe foany ihany io fa mijaly zay école privée zany hoe ireo tompona andraikitra ireo zany aloha de efa manao ny antsoantsony ary eto moa zany de hoan'ny hoanay manokana de misy ny PIA direction PIA ny ONEP zany zao ny PIA ny école privée zay mangataka ny tompona andraikitra ao anatin'izany ONEP zany zay mba hiara isala aminay hoe inona ny vahaolana mahakasika an'ity hetra ho avy ty satria tena vesatra be ho anay io fa nareo zany tsy nalaina mihitsy aloha ny hevitrareo aloha mba hoe ny fampiresana tonga de ny zavatra misy eto Madagasikara angambany aloha rina tsy hiditra lalina be fa raha ny zavatra misy eto Madagasikara de matetika dia tsy misy ny fakan-kevitra ary raha tsika malala za tsy hiditra lalina ao anatin'izay fa mampanohy politika ny tena koa malala maharaka ihany zany hoe raha tsika malala fa na ny angalana ministra ary ingeto tsisy fampiresana tsisy ankety zany raha mizavatra misy raha ho anahy manokana mijery zany ny vaovao misy de magaga zany fa mety tsy misy zany ny fakakevitra fa misy zavatra toa de milatsaka ao zany de ohatrohatr'izay daholo ny zavatra misy eto tsy misy zay ary eto moa zany zao hoe itenanao arina hoe hatramin'ny mahakasika ny programme vaovao iarahantsika zao hoe ny baka zao efa misy karazany maromaro ao ny programme vaovao fa ho anay zao ny privé presque ny privé ngambany ataoko hoe any amin'ny tsy andainga ngamba mafany amin'ny mety 700 ny privé tsy mbola nisy nanao formation mahakasika an'ireo programme vaovao reo de ahoana moa zany ny ampiarana anazy raha tsy nisy tokony izy zany aloha mandeha ny formation vo ampiarina le izy ohatrany hoe io ny sakafo hoano tsisy hoe ahoana ny préparation de fa io de tolorana fotsiny nefa tsy maintsy misy zany ny fanomanany ary izay ny teneniko hoe raha zao zavatra mitoy zao zany ny misy eto an'ity firenentsika ity de mety apalahelo indrindra ny sehatra fanabeazana nefa ahoaka fantatry ny rehetra fa raha tsy nisy ny fampianarana tsy nisy ny mpitondra tsy misy ny manam-pahaizana ary tsy misy ny mpitantana n'ity fireneny ity zany hoe tsika zany tsy tokony nao
dingan'ny zinga hoe iretony nahitana soa nefa rehefa tonga ny fotoana ny retony tsy fantatra de eto zany de manao milaza ny tompon'andraikitra rehetra mahakasika ny fanabeazana eto Madagasikara mba hijery manokana ny fanabeazana io fa tena hoaizany zanaka malagasy. Marina zany hoaiza ny zanaka malagasy rehefa ny fanabeazana no tsy araka ny tokony izy ary ny sekoly tsy miankina moa zany dia manana andraikitra lehibe tokoa araka ny fanazavany ny razanadrakoto sy lofo teo eo amin'ny tontolon'izay fanabeazan'izay matoa misy ny privé na eo amin'ny lafiny fampianarana io na eo amin'ny lafiny toekarena io tsy tenitenena fotsiny reny hoe 3P reny fa misy fiaraha-miasa ao eo amin'ny tsy miankina sy ny fanjakana ka rehefa mandringy zay misy hoe hiara-mivesatra mafy ny aty amin'ny tsy miankina dia atao hoe misy fiantraikany ihany amin'ny fanjakana ihany koa nefa izay rehetrarehetra izay sy ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy ary ilay vahoaka foana no mizaka ny tseranena ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Efa miditra politika tsika raha Zanadrakoto sy lofo ianao président jeune team Analamanga mba tiako resahana kely aloha hoe manahoana zany zao fahasalaman'ny jeune team Analamanga aloha Andriamatoa président. Ya eto moa zany de raha fahasalaman'ny jeune team Analamanga tena savaby inona moa mahatonga anany tena inona mahasava azy ary ny mahatena mahasava anazy dia rahantsika malala zany tamin'ny fendohan'ity volana ty de nisy ny formation zay nampanaovina ireo tanora tiako Madagasikara ary eo mampiavaka an'ity tanora ny tiako Madagasikara ty rina ny olona rehefa manao zavatra de mila sandaina aloha vao tonga fa eto moa zany de isorana be da be ary manararoatra rina zany hoe nisotra andreo tompon'andraikitra isatsokajy ny tao anatin'ity atoko politika ty miainga tany amin'ny filoha Marc Ravalomanana ny bureau politika ny distim ny foktim drafitra rehetrarehetra amin'ny tiako Madagasikara satria tena hita tokoa zany fa efa mifoha ny torimaso ary efa hita tokoa zany zao fa tena vonina tanteraka amin'ny zavatra rehetra zay ilaina anazy satria raha ny fotoana nanomananay ny formation tao Belair de foy tena foy de foy fa rehefa niantso zay hoe mila tanora tompon'andraikitra zay moa no teny filamatra nentinay tao anatin'ny fiofanana tamin'ny fotoana io hoe tanora tompon'andraikitra ary hitanay tokoa zany fa tena vonina tanteraka ny tanora ho tompon'andraikitra satria tanatina fotoana fio nanomanana azy 700 personnes ny tonga tao Belair zay teneniko mihitsy tsy nisy efa nakaseza be da be zay fa mbola nisy ny trangana ary eo ny porofona zany fa tena sava tena salama tsara ny jeune team eto Analamanga ary irarinay tsy eto Analamanga ihany zay fa manentana antsika rehetra jeune team manerana Madagasikara mba tena tompon'andraikitra manomboka zao satria rahantsika malala ny zavatra misy am'izao fa tsy ny tompon'andraikitra tsy miomana ho tompon'andraikitra fa misy iran'le mpanakanto anankiray zay hoe parazara de eto manentana ny jeune team manerana Madagasikara indrindra eto Analamanga tena ho tanora tompon'andraikitra sika ho avin'ity firenena ity ary indraindraiky tsy tanivon'ity firenena ity ho tanora solution fa tsy problème zay satria zay solution ary tsy etikety fotsiny no entina hoe tanora io manko mampalahelo am'izao rina rehefa miresaka tsika de hoe tanora zao zay etikety fotsiny zay fa tsy tena raha mijeritsika tsy tena izay zava-misy fa ny dinosaure ihany no miresaka fa le tanora ohatran'ny tsy haiko ya misy koa moa ny hoe tanora saina nefa misy koa ny hoe matotra na de hoe mbola kely ara ny taonany de matotra zay ny tena ilana an'ireny formation ireny ary eo amin'ny jeune team ao tena hita mihitsy hoe mihetsiketsika ny eo amin'ny jeune team raha iresaka Analamanga isika misy le hetsika ho atao afaka manamafy momba an'izay hoe raha Zanadrakoto sy lofo lohan'ny jeune team Analamanga. Ya zay mihitsy koa moa zany anisan'ny ekarany eto zany rina araky ny resantsika teo hoe raha eo amin'ny fitopolo-isan-jaton'ny ray aman-dreny zao no efa napiditra ny zanany an-tsekoly ary noho ny fahasaranana no mahatonga ny ray aman-dreny tsy mandefa ny zanany any am-pianarana izay zany natonga anay jeune team araky ny teneniko teo tanatin'ny formation de nanaka teny anankiray zay hoentinay andraisanay andraikitra de hoe tanora tompon'andraikitra andray andraikitra zay
manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena indrindra ny fahasairana an'ireo ray aman-dreny apiditra n'izany any an-tsekoly izay no nanaovana an'ity hetsika ity amin'ny sabotsy ho avy zao eny amin'ny akona fialamboly alasora io hetsika io moa zany dia fitadiavam-bola hoentina anampiana ny ray aman-dreny sahirana amin'ny fidiran'ny mpianatra na ny fifidianana n'ireo fitaovana entina mianatra tsy misy ka izay no tanjona ao anatin'io zany dia ny hoe hitadiavana vola hoentina anampiana ny ray aman-dreny kit scolaire zany no zarainay ao arinan'io ary eto moa zany dia anentananay tsy ny tanora ihany no entaninay fa ny vahoaka malagasy rehetra na etatoerana na tsy etatoerana ny ampitan-dranomasina any ho avy amin'io asabotsy io fa arak'ilay fitenitsika malagasy hoe ny adidy vita ny fafinaretana azy zany hoe hiala voly tanteraka tsika amin'ny sabotsy eny akona fialamboly analasora anarale tanàna fotsiny arina dia hoe akona fialamboly tena hiala voly satria ao anatin'ny rotorotom-piainana misy antony manokana nanaovana azy eny alasora misy antony manokana mihitsy arak'izay teneniko anao zay hoe hiala voly tanteraka isika tsara rivotra eny amin'io tsara rivotra misy rano amoron-drano eny amin'ilay toerana ankoatra ny piscine misy rano zany hoe rehefa misy rano lojika be zany madio ny rivotra iainany hiala amin'ny rotorotom-piainana misy amin'izao fotoana eny no anatanteranay zany io hetrika io manomboka amin'ny 6 ora sasany maraina ary masoandro maty no mampalahelo amin'ny fotoana io hitantsika eo daholo zavatra be da be no hitantsika eo ao misy zumba ao misy DJ ao misy artiste ao misy sakafo isan-karazany ao betsaka ny fialamboly zany hita ao amin'ny toeran'io ary etiko moa zany dia anentana sady koa an'ny olona rehetra misy ny vidim-pidirana moa zany fa akoatra ny vidim-pidirana araka ny teneniko teo hoe tompona ndraiky tsika ho an'ny hoavy ny zaza malagasy ho an'ny hoavy ny ty fireneny ity dia mangataka ny malala tanana rehetra hitondra zay voatsirambony tanany mety vola no entinao ao mety fitaovana zay tena ho ampiasain'ireo ankizy ireo stylo, cahier, crayon, équerre, rapporteur zany hoe ao anatin'izay mety cartable koa ary zay anetanana atsika rehetra zay ho avy eny zany ary amin'ny fotoana io nisy ihany ny bie zay efa nozaraina isaky ny district sy arrondissement fa amin'ny fotoana io zany dia isy ny famarotana bie amin'ny vidiny 5,000 ariary eny atoerana misy vidiny anankiroa moa izy nisy ny 5,000 ariary zay natao invitation VIP zany zany natao tamin'iny fa amin'ny sabotsy kosa dia misy ny vidim-pidirana amin'ny 5,000 ariary zay anetanana antsika rehetra ary irarinay dia ohatran'ireny tamintsika tany Miara Manonja tamin'ny Merkasiny reny no avy amin'ny fotoana io satria araka ny teneniko teo hiala voly tanteraka tsika amin'io eny akona alasora ny fandehanana makany ny fandehanana makany moa zany tamin'ity moa zany tsy misy ny fiara iraisana satria rahantsika malala fa raha vao manao fiara iraisana isika dia miteraka olana indray zay eto moa zany dia betsaka ny bisy makeny lasora eny dia anetanana antsika rehetra ho avy eny Ambohidratovo zao misy bisy karazany anankitelo izay makeny amin'iny Andotam-Pianakiny misy ny 194 ohatran'ny mandeha makeny 163 ohatran'ny makeny dia eo ny tena hitanana azy zany misy moa zany toromarika sy misy ankizy apetraka zany eny anoron'ny lalana fa raha sendra tary ianao na sendra amina fotoana fatarana zany dia eo ampitany total eo lasora eo akaiky ny domaine eo zany le toerana misy sapanana menatsinanana dia pavé zany dia 300 mètres eo dia fa tonga eo amin'le akona fiaramboly ary mora hita le toerana ary tena hiala voly tanteraka tsika nisy nanontany président jeune team Analamanga ray Matosy Salofo hoe misy olona tsy team fa mba te handray anjara izy amin'ny fanampiana ny sahirana amin'ny resaka fidiran'ny mpianatra dia nareo manao an'ity hetsika ity le olona tsy tima fa te hoany izy mba hoe fandraisana anjara satria mpiray tanindrazana eto daholo tsika menakavy ahoana ny fandraisana an'ireny olona ireny so maty misy mieritreritra raha ny team zany dia ahoana eto moa zany araka ny teneniko teo hoe ty tsy misy resa politika marina jeune team no mikarakara fa
zay ny teneniko teo ampiandohana teo hoe mety tsy avy eto toerana ihany fa efa fantatra zao fa misy avaniavana vanadilam-bato misy efa vonona ny an'olo tanana zany hoe itya tsy raharaha politika fa fahasiarana ny vahoaka malagasy mihitsy no jerentsika eto fa tsy raharaha politika ny tima irery ty ary tsy akanavaka ty zany fa ho an'ny rehetra mihitsy areto zay de manetana aza mijery loko politika fa reo olona sahiran'ireo nijerena zay andao fa metanana fa so de le cahier anankiray atolotra anao iny no apiditra ny zaza malagasy anankiray hiditra anaty salle de classe dikan'izay manetana atsika na time anao na tsy time anao na inona loko politika misy anao de etaninay daholo ho avy an'olo tanana anay amin'izay fialamboly zay araka ny tenen'ny faniry teo hoe ho atsika manao zoma magnifika androany moa ny zoma fa le izy natokana mihitsy raha pitsy hoe mba ahafahany be sy ny maro sabotsy magnifika zany hoe avadika sika sabotsy magnifika zany io ho avy daholo sika ajanony aloha ny androany ariva fa raha pitso maraintsika ary masanjo mato mampalahelo fa ny zavatra hitanareo rehetrarehetra any ambadika any hitanareo daholo raha pitso eny amin'ny akona alasora eny ary maraparantsika Andriamato Razanadrakotsylofo filohan'ny jeune team Analamanga efa alefako teny zao sady le fanontaniana rehefa voangona daholo ary ny zay voangonao zany aoriana n'ity gardien parti ity manahoana ny fitsinjarana an'le izy misy miteny hoe so de zanaky ny team ihany menareo fa le fahasairanana zany tonga de hoe fahasairanana généraly izy ahoana ny hoe fipetrapetrahan'ny fandaminana ao anatin'izay mba tsy arovany olona hoe ity le avy amin'ny etsika gardien parti ny karakarainy jeune team eo am'le fitsinjarana zany araka ny tenena teny ampiandohana zany fa misy organisation tsara ve zany team zany tsy le team miandro tolorana na le team takony sarindray mipika amina zavatra tsisy dikany fa zany team zany de manana ny fitsipika sy fomba fitazana zany zay indrindra ary eto nahita angamantsika nisy fotoana izay nanao nietsika fanampiana ny kere tany atrimo hitatsika tamin'ny Aina Mandrera hitatsika tamin'ny Tambazotra Tserasera fa nahazo daholo ary tsy nisy mipiky ny zavatra rehetra zay azonay tao amin'ny magro bioririka fa tonga soma tsara ary nisy olo tenanay nanaraka an'ireo fanampian'ireo tonga tany atrimo eto koa zany mazava be zany fa mangarahara ny fizarana an'io rehefa vita ny io etsika io ary ezanay araka ny tenenina teo hoe afa-pasiaranana ireo olona zay tokony hianatra ary ijerenay isaky ny fokotany hoe iza ny tokony misitraka an'io matetika manko hitatsika amin'ireny fimenmenonan'ny olona tamin'ireny fizarana zavatra samy hafa tetany fireneny reny nataon'ny olona reny fa matetika ahitana olana foana après an'le fizarana hoe raha koa ohatr'izao izy ndray nahazo fa raha soa le ohatr'izao tsy nahazo ijery mihitsy zay hoe olona tokony ahoana ny misitraka itony fanampiana tony araka ny fanampiana azy olona tokony sahirana tsy afaka mampianatra ny zanany zany hoe ijery mihitsy zay eny fotony mahakasika ny fanampiana ary araka ny teneniko teo hoe ataonay madio tsara ny fizarana sy fanatanterahana izany fanampiana zany zay le mangarahara zay moa tena anisan'ny zava-dehibe mihitsy zay mangarahara miaingy any amin'ny madinika de miakatra de mangarahara tonga amin'ny fitantanana ny firenena de zay no azahoana fahombiazana eto amin'ity firenena ity fa mahatony firenentsika tompoko mbola ohatran'izao foana de be dehibe no tsy mangarahara ao anatin'izany misaotra ny Andriamato Razanadrakoto Silofo filohan'ny jeune team Analamanga nitondra an'izay fanazavana zay sady mivahiny teto amin'ny MBS teto amin'ny Miara Manonja teninao farany ary eto moa zany ny teny farany dia misaotra atsika teto Miara Manonja napiakatra anay teto amin'ny plateau nafanay nateraka zay ary fanetana na farany no atao zany hoe rapitso amin'ny fotoana
eny akona zany de misy ny fivarotana lehibe 10,000 ariary zay anasanantsika rehetra ho avo maro amin'ny toerana io midadasika be le toerana misy piscine misy zavatra be da be ao anetanantsika rehetra ao anatin'izay afarany manaroatra kely akoatran'ny ma présidence ny team manala mangantena moa zany dia amin'ny manana arrondissement koa de eto ho an'ny premier arrondissement manokana zay akizy tonga folo voalohany eny amin'ny QG atsika eny Atsalovana eny Kasina de omena be maimaimpona am'le VIP 10,000 sy rayal ay tonga de VIP mihitsy ho andreo zany satria misy ny tena mafana fo de ho andreo zany misy be folo zany to de omena andreo akizy tonga voalohany eny ny fanavotana rariva eny ary hitanareo am'izany fa tena mipetrapetraka tsara mihitsy ny etsika ataon'ny jeune team zany amin'ny dira bisty fa dia masandro maty no mampalahelo araka ny nambara teo toy ihany ny Miara Manonja eto amin'ny MBS Radio Madar anao ihany koa amin'ny tambajotra maro samihafa ho avy eo indray ny namana faniry razafy manatany anao iazy fa tsetsasetsa tsy atra ihany koa moa no ilazana satria ianareo tsy maintsy hitondrana ny vaovao isan-karazany ihany fa dia efa ao anatiny zany zao raha ny fijery azy ny andiany fa 770 ny fivoriana assemblée générale ny firenena mikambana nanomboka tamin'ny 14 septambra izy io fa amin'ny talata 2 septambra no tena manomboka zany antsoina hoe débat général 2 septambra hatramin'ny 17 septambra de eo namana faniry BDB mifanontaniana apetraka satria Madagasikara zany de hoe mandray anjara amin'izany fivoriana tampony firenena mikambana izany zany hoe hiatrika an'izao tontolo zao zany i Madagasikara inona no tenenina ao anatin'izay fivoriana izay move tena le zavatra tena atao hoe manahirana eto Madagasikara no voaresaka any marina fa tsy maintsy resahanao momba ny tony hoe changement climatique io moa tratrany io daholo zany manerana an'izao tontolo zao ny COP21 sisy reny eo ihany koa ny atao hoe lafin-javatra manokana mahazo an'ilay firenena ho resahana izay mpitondra fanjakana tonga ny eto amintsika zao ohatra hoe io ny resaka kere mbola tsy voava io ihany koa ny atao hoe fahatrana afao be mahazo ny malagasy dia inona no ambara ao anatin'izay fivoriana any amin'ny firenena mikambana zay asavy ny solotena mpanjakana malagasy iteny any amin'izany fivoriana izany hoe anisany hoe mba hoe mahatsiaro zany hoe mahatsiaro hoe misy andraikitra tsy vita araka ny teneny député todsoa teo hoe rehefa anisany tsy vita de teneno rehefa misy ny zavatra atao hoe nandeha tsy araka ny tokony izy de tenenina sa de ohatra hoe ipasipasoka andray de ny atao hoe zavatra hoe ipasoka nefa malama no tenenina ary akoatran'izay rehefa vita zany io fivoriana io de miandry indray zany nyvoaka malagasy hoe inona ny tombotsoa sy ny vokatsoa azo avy amin'ny fiatrehana zany fivoriana izany fa raha hoe ny vola lanina aloha mandeha makany amin'ireny fivoriana ireny misy ihany fa ilay tambony ho an'ny vahoaka malagasy izay no tena andrasana nisy moa reny fandanana nataony mpitondra tany France reny vao nyresahana teo hoe resaka MEDEF sy ny sisa tsy hita ihany zay tena hoe fandehany hoe ahoana ary zany resaka île Zépar ohatra ny safona fotsiny nefa de efa tonga tany amin'ny lapan'ny Élysée vao resaka kely ihany fa kely fa de tsy hita zay hoe ho raisina tena hoe mivaingana zany amin'ny vahoaka manontany ny olona manontany amin'ny hoe mpanao gazety ny tena zany hoe inona kay ny vaovao avy any de inona moa ny teneniny eo fa de hoe de tsy hita zay ho amboara fa nefa raha vokatra mifandanana ny velany ohatran'ireny dia ilaina mihitsy zany le tena hoe filazana ny zava-misy rehefa nisy ny zavatra tsy voaresaka de tenena araka ny tenin'ny député todsoa teo fa itsika moa manaraka kaiky foantsika ny fandehan'ny raharaham-pirenena ary raha vao mietsika ny mpitondra fanjakana dia zon'ny malagasy no mahafantatra hoe nandeha nakaisa de aveo inona ny vokatry ny diany satria izay no
anakaramaniny voaka malagasy ny mpitondra izany tsy hoe manao asa soa mpitondra fa olona karamain'ireo olona nampindramina fahefan'ireo dia zoan'ny mpanakarama no mahafantatra ny ataon'ny olona zay karamaina zany ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Nisy namana faniry efa andresanareo teo ihany ny momba ny resaka tany Fianaratsoa amin'ity hoe tsy fandoavana volan'ny mpiasan'ny université ity ireo personnel administratif et technique na ny paty moa zany ny filazan'ny maro azy de rehefa tsy voaloha le vola resa-bola ndray io de ny olona mila volako miainoatra ny olona rehetra dia lasa nidina treny amin'ny arabe, nisy ny doro-pneu, nisy ny fiara may zany dia nandeha tena nena fana zany ny raharaha tao Fianaratsoa tao de nametraka ultimatum reo mpanao fihetsiketsehana hoe rehefa tsy voava ao anatin'ny fotoana fohy tramin'ny androany ary izy io dia itoy ny grevy vokatry ny omaly de tena nijanona ny fampianarana atao amin'ny université an'ny Fianaratsoa. Inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany? Misy vola ve ty fanjakany ity sa tsy misy vola? Raha misy ny vola ampiasaina amin'inona le vola? Efa tany amin'ny loi de finance initiale hoy ny député Tojo teo nefa voapetrapetraka daholo ny vola tokony ampiasaina amin'ny zavatra tokony ampiasaina dia zany nefa no zava-misy de ny dikan'izany rehetrarehetra zany dia misy zavatra tena hoe maizina zany ao ary metraika aty amin'ny tontolon'ny fampianarana. Ary akoatran'ny izay ihany koa namana faniry de izao le olona ne mijery ianao manao fety etsy le mpitondra, ianao misakafo be any ivelany resaka kaviara sy ny namany, ianao manao an'izao sy ny sisa manapokafo manga etsero kanefa le volan'ireo ampiasan'ny université amin'ny Fianaratsoa raha reo no raisina ohatra amin'ny personnel administratif et technique tsy voaloha. Maninona raha aloha le volako nareo mahita vola naovana fetikeo, maninona le volan'iretsy tompona andraikitra amina université no tsy voaloha ary tsy voazao io fa teo ny resaka bourse eo ny de lasa mpitandry filaminana sy ny mpianatra no mifandony ery misy aina fohy eo ny vola tokony ho aloha ho an'ny vaoaka malagasy tsy aloha fa rehefa manao fety ny sasany de misy vola namana faniry. Ny olana amin'izay manko Rina Arabe Mananjara zany raha le dia amin'ny filoham-pirenena tamin'ny fanasan'ny MEDEF tamin'le larefa zany na ny rencontre ny reo entrepreneur francophone zany dia ny tatitra zany dia tsy nisy nataon'ny filoham-pirenena. Rehefa tsy nisy ny tatitra vokatry ny dia na ho positif io na ho negatif de farafaratsiny zany tokony ho takina amin'izao fotoana zao aseho ary ny fandaniana nataonareo tany ivelany tany. Satria mahakasika an'izay zavatra andresahanao zay mihitsy izy ny amin'ny hoe tsy tokony misy deux poids deux mesures na tsy tokony mandeha amina lalana roa samy hafa mihitsy ny lalan'ny mpitondra sy ny lalan'ny vahoaka amin'ny akabeany zany na lalan'ireo zay manao ny asa mpanjakana zay mifofotra mivelivy ary mahatsiaro manana didy amanandraikitra satria raha tsy misy mitsarany reny taratasy-panadinany reny dikan'izay bloqué ny année scolaire Rina Arabe Mananjara ny antony de zao tsy misy mitsara zany de tsy mivoaka mivoaka-panadinana ary rehefa tsy mivoaka mivoaka-panadinana de bloqué lay année scolaire ho avy eo. Raha izay fa faharoa de zao tsy ny rehetrarehetra no natao hitsara reny photocopie reny fa mpampianatra efa voatsonga ary fantatry ny anivon'ny circonscription scolaire, fantatry ny anivon'ny direction régionale ny éducation nationale reny sy enseignement technique sy eo anivon'ny université ihany koa. Dikan'izay zany tsy n'importe qui ny olona andeha hitsara ny taratasy-panadinana fa matoa zany ny tsara taratasy-panadinana ohatra ny mpampianatra de fantany fa voatsonga manokana izy ao anatin'izany. Na manao jury io na ny chef de centre io de olona nitsongaina manokana zany. Ka raha reny ny olona nitsongaina manokana reny manao ny asa fampianarana no tsy voakarakara tsy voajery fa terena fotsiny dia iveritsika zany fa lay tontolo ny fampianarana akapobeany mihitsy no otage anatin'izany. Fa solo zavatra mahafinaritra Rina Arabe Mananjara dia endry foana le malagasy na inona zany mitovana le vacation misy sasany hatramin'ny 2018 nisy ny resaka tamiko mihitsy hoe zay nge nisy fotoana ny tsary fanadinana BPC tamina EPP fa hatramin'ny firy alina fa tsisy jiro tsisy torche tsisy inona fa zao no nampiasain'izy ireo ny
fitorsana telefôna natao ohatran'izao ny tsy lovana n'ilay taratasym-panadinana ny tsarana an'le zaza malagasy am'le zaza malagasy tsisy sakafo tsisy nininona nomena tao tsisy firarahina nefa ny sasany ary manapokafo manga fety lafo tsarain'izy ireo ampitiavana le izy hoe eny any zanaka malagasy ty ary zay koa moa no hoe mpampianatra nampanabe manana didy amanandraikitra hoe tsy maintsy natao hitsinjo fa azararotiny zany fahatsorana sy mety ho fahalemeny ny mpampianatra sy mpanabe malagasy zany tompoko lasy tompoko vavy ho anareo mpitondra fanjakana satria raha tsy nisy nampianatra isika tsy tonga olo-pirenena tsy tonga olona manana andraikitra eo anatrehan'izany fitantanana raha-mpanjakana zany reo a no napitatsika ary zany ny reriana misy tany amin'ny repoblika fa voalohany tany satria mpampianatra dadabe tsiranana de hainy napita n'le sy nikarakara an'le ary nahazo asiny foana zany mpiasa-mpanjakana zany napetraka amin'ny tokony ho izy zany ary tena ngeza be de hoe reo voalohany indrindra sady ampikaramy reo no tsara sakafo reo de zay zavatra zay zany ny tokony ny apita anakaty amin'le taranaka rehetrarehetra fa am'izao fotoana zao de omezan'ny olona ianao rehefa hoe mpampianatra ve de mezan'ny olona tsaloha mibizina de le mibizina nefa tsy voafaritra ntsony hoe iza ny tokony ianao an'izany biziny zany ary lasa kilalao malotiny eo anatin'izany de nefa raha tsisy mpampianatra indray tsika ahoana indray no fomba ampitana fianarana sy ahafahana mametraka hoe mba hanana tanora sy zanaka malagasy mba ho volavolaintsika zany horeareany ty fireneny ty zany nge no ataon'ny tanora tiako Madagasikara io manomboka makandraikitra ho an'ny firenena izy ka nietsika tahakan'izao a de fanomboana etsika faharoa izao le voalohany le tam'le fiofanana de faharoa ty fitsangatsanganany ty de fahatelo efa mieritreritra izy hoe anao team akademia zay zany hoe tena hianatra amin'ny fomba fanaovana politika mihitsy sy resaka leadership sy ny resaka maromaro ao anatin'izany de eo le mampalahelo antsika ihany amin'izy hoe tena ambinambin-javatra daholo le mpiasa-mpanjakana eto Madagasikara ambinambin-javatra zany mpampianatra zany eto Madagasikara ambinambin-javatra zany mpitsabo mpanampy moa paramède ambinambin-javatra zany mpitsabo zany eto Madagasikara ambinambin-javatra ihany koa reto nefa tena manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy am'le mpitandro filaminana ny tenentsika zao ny polisy tena mikakaiky any amin'ny polisy polisy aloha tongatsika ohatra satria nahazotsika vaovao zay miasa amin'ny polisy lasa ambina amin'ny zavatra daholo zany le sehatra rehetra zay tena manao sy miantoka ainga ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena fa le inona moa mamaika zany de le gabeji zany lay revirevy lay ny fanjakana ndray kosa aloha enjana raha ohatra ka hanao spectacle enjana ndray izy raha hanao karazana jirojiro de iny le vahoaka moa mbola misy voajonjony iny ihany le mijerijery eny an-tanina renina sy mijerijery eny de tena manoranga le filoha tena nefa jiro tsy mitondra sakafo azy de zao izy sahirana le vahoaka malagasy izy ndray de hainy le manao an'le ravaravaka kely iny de manao événement iny de misy afomanga mipoka de ry misy karazana lokaloka kely omeny de ry misy mampandi karazana maro am'le salegy sy le alako fombana alako fombana de reny nefa manana olana am'izao fotoana zao zany de zay ny tiana tenena hoe ny artiste ary zao sahirana eny nisy fotoana tsika tato anatin'ny fanoherina de nitondra koa ny anjara brika ho an'ireny artiste reny ary zany de tokony ho fantatra na raha fanjakana tsy malala zay mahasoa ny vahoaka ao aminy de veriny zany fa tena tsy ray aman-dreny tsony zany satria mamono ny mpiray-tanindrazana zany mety ho mafy zany resantsika zany fa zany ny zava-misy zany zao ve ateorina mbola misy mitaky vacation 2019 ateorina mbola misy mbola tsy nahazo karama ny tantoliara moa zany nazotsika akony satria tsika tsy maintsy manao suivi foana zany Miara Manonja reny information resantsika reny de nanontany tantoliara tsika ahoana efa azo vela izy de misorabetsaka fa efa nahazo karama zay misy efa niry fa roa volana natambatra izy ireo raha any amin'ny ramio zany ho an'ny mpanorami tsika moa tsy de mahay an'izany le hoe mitovana de vola be fa raha tia amin'ny karama zany mitovana zany vola be fa lanitrosa tonga de ripaka tonga de tsisy tsony zany tena roa volana ve nefa ianareo mpitondra fanjakana mandeha any amin'ny fivoriny medef any amin'le laref de tsy mitondra tatitra mihitsy ianareo hoe pozitif sa négatif le tany fa zavatra ray zao ny hita any anatin'lay gazetiny latsoratra navoaka ny Le Monde Afrique de hoe
nisy fiona tamin'iny fiona tany ivelan'ny fivoahan'ny filoha iny a de nisy fionana nataony a tamin'ilay tompona orinasa Sofema am'le resaka fiaramanidina io a zay hoe mividina ho an'ny tafika malagasy zany tany amin'ny 7 sy 4 arivo tany ho any Le Monde mamoaka an'izany a Le Monde mamoaka an'izany de hoetitsika zany so de lazainy andray hoe Le Monde zany aloha tsy mpanohatra zany rina so de hoe mpanohatra foana indray no mikopaka Le Monde tompoko mamoaka an'izany gazety vahiny zany gazety vahiny zany tany no na hoe niona tamin'io tompon'ilay orinasa zay mampiasa fiaramanidina io satria manana olana zay misy vola tokony ho alohantsika satria nividy fiaramanidina tsika ho ampiasain'ny tafika malagasy tamin'ny 7 sy 4 arivo tany ho any 7 millions d'euros tany ho any na fito tapitrisa euro ka mbola ny 4 tapitrisa no voalohantsika fa ny 3 tapitrisa euro mbola tsy voalohantsika de nanapaka ny fifanarahana zany raha ny fanazavan'ny Le Monde ny orinasa Sofema ary nivenaverina ny aminy lay fiaramanidina zay tsy mbola nampiasain'ny tafika malagasy firy akory lay izy fa mifantsika tao Afrika Atsimo le fiaramanidina am'izao fotoana zao fa fambaraka anie zany raha iny nambaran'ny Le Monde iny fa fambaraka zany de zay le izy mampalahelo an'le izy hoe raha tsy zavatra resahana ohatr' zao zany de takona tsy malala nininy ao le vahoaka malagasy rena Rabe Manonja fa resahantsika le izy mba hahafantarany vahoaka le zava-misy zany resahantsika zany hoe lela vola tsy vola be akory a fa vola tokony zaka malagasy vola ilibalabanareo ara caviar crevette barea na les ébus malagasy ny champagne na roma vaty Madagasikara zany ngeny tena nireriana misy tany ivelany tany ianareo mandeha manao déplacement manao an'ity pose-pera ty nefa tsisy toy an'le izy rehefa aveo le mandeha manokana zavatra ty le mampiasa délégation maro be zo monko zay tsy meritsy atosika indray filoha manokatra an'ilay fonja lehibe le hoe prison de haute sécurité de tsy meritsy atosika zany fanolorana moa no resahana an'ly zany fa tsy hoe fanokanana fa hoe fanolorana amin'ny fomba ofisialy zany reny déplacement reny vola be no lany ny fanjakana am'ireny fa le zavatra tena tokony hoe tsy ananana problème taiza teto Madagasikara nandritry ny fotoana firy fa tato anatin'ny folo taona zay na entsika rina le tsy voaloha ny vacation tsy voaloha ny karamaniana tsy voaloha ny zao tsy voaloha ny entrepreneur tsy voaloha ny bourse tsy voaloha ny karamani assistant tsy voaloha ny ino ty fournisseur sy tam'ty fanjakany ty no nisy an'izany de io le fantaninantsika rehetra teo hoe tena tsy manam-bola ve nareo hoe ka raha tsy manam-bola aza menatra mikarika vaolana araka ny teny député Todisoa teo hoe inona ary no atao fa le tsy fahaizanareo mitantana le mauvaise gouvernance miaraka am'ilay fahalovana am'le raha-pirenena lasa misy fiatraikany amin'ny vahoaka le izy riny zao mantsy le fantanina tonga de itsin'ny olona misy vola sa tsy misy vola ny fanjakana zay zany le fanontaniana io a dia mila valiny hoe eny na tsy zay fotsiny aloha meloha ny zavatra rehetra satria itony zao misy vola tsy voaloha inona moa filaza azy teo indemnité de technicité zay le resaka mpampianatra reto le personnel administratif et technique le paty le ao amin'ny université amin'ny fianaratsoa tsy voaloha ny indemnité de technicité andreo personnel administratif et technique na ny apaty zany ao amin'ny université ny fianaratsoa de mipetraka amin'ny fanontaniana tsotra fotsiny fa maninona ny tsy voaloha ny volan'le olona inona ny antony tsy andoavana an'ilay volan'le olona eo zany efa misy tokony communication miainga misy communication miainga eo zany misy fanazavana hoe tsy voaloha le izy satria zao zay aloha tsisy de rehefa tsy misy ary zay fanazavana zay dia taky ny satria resaboly io resaka zo io dia mitaky le olona tokony isitraka an'izay mitaky izy mbola tsisy valiny ihany raha ohatra mantsy le izy misy valiny farafaratsiny hoe izao ny antony dia mety hoe
zavatra fa ny hoe maateraka zay hoe efa misy fanazahony zay zany ny antony zao ny antony zao ny antony fa ity tsy misy ny antony mihitsy le izy fa de miandry hoe aiza ihany le indemnité de technicité de voatonotona resaka karama ohatrany hoe misy tsy feno sensiasisa de mitambatra le olana nefa le charge amin'ny maha-olombelona any amin'isa tokantrano satria miaina ohatrany olona rehetra reo olon'ireo mitomboka foana tompoko ary rehefa voalohany ray zany le izy ohatran'le tany tuliara zao le hoe 2 volana tonga de ritra satria andoavana trosa ianao tsy maintsy miaina ianaoko dia trosa foana dia tsisy zavatra miainga mihitsy zany ao anatin'izay verina am'le fanontaniana hoe misy vola sa tsy misy vola ny fanjakana maninona no tsy aloha ara-potoana lay volan'ireo raha raisany reto hoe personnel administratif et technique na paty ireo zany de vao eo ny député no ny teny hoe zany eny zavatra vola ampiasaina ao anatina fepotony atao piasana anankiray efa ny amin'ny loi de finance zany zay zany le izy raha zay zany dinina de hoe vola misy fa ahoana ny fampiasana an'le vola ahoana ny fitsinjarana n'lay vola ary ahoana marina ny tena hoe fitantanana an'le vola eto amin'ny firenena eto matoa zany misy ny tsy voaloha misy fihetsiketsehana tsy voalohany zao tsy voaloha reny zao le misy an'le hoe centre ina moa le fikarakarana covid reny efa wa be nefa le olona tena hoe le piasa tao le CTC nefa le piasa tamin'ireny CTC reny tadidiko tsara tamin'le namaibe ny resaka covid tena skirina ry alefa ry le ferovana an'le piasa am'izany mbola nametra-panontaniana be ahoana zany maharetina nefa no natrehana de tena hoe nanao ny ainy tsy ho zavatra ren'olony reny de lasa nisy wa be tateo arina satria ay tsy voaloha araka ny tokony izy indray le izy de ahoana zany momba nyity voly ty midikan'izay de tsotra misy tsy mangarahara ao zany hoe mbola mipetraka indray le tsy mangarahara eo amin'ny fitantanam-bola zany eto Madagasikara matoa itony indemnité de technicité amin'ny mpiasan'ny université amin'ny fianarantsoatony tsy voaloha makaiza zany io vola io ny olona ato hoe aloavy ny etra mandeha ny vola any amin'ny douane mandeha ianao zao raha manafatra fiara ny velany ianao ohatra fotsiny antaniana zany ry zala ry bizibizina amin'io resaka fiara io ahoana kay raha de le vidin'le fiara any apotiny any zay fa hoe fiara efa niasa occasion fa ny any velona moa ny azy ny occasion tsy de mikorotana ny eto amintsika satria ny azy lalana tsara fa ny azy misy fetrany hoe rehefa tsy tian'ny tompony efa nandeha mandritran'ny asa telo taona efa tena de efa miova fiara indray ny any velana zay koa mbola ahitana hoe ny farimpiana ny any an-dafy mbola lavitra noho ny eto amintsika le vidin'le fiara ny zala azo iainany mora le vidiny ihany zany fa rehefa miditra eto izy de tonga de kendainy ny resaka douane ambony be zany le resaka douane ao anatin'izay rehetra zay de rehefa mivoaka tely izy misy mividy de lasa miakatra be ny vidiny zay zany le circuit ao anatin'izay rehetra izy zany hoe zany resaka douane zany namana faniry mampidi-bola ho an'ny fanjakany ohatra fotsiny zay akoatrany hoe etra aloha etsy ary de nefa misy volana mpampianatra misy volana piasa amina université tsy voaloha indemnité de technicité raha ity zany noraisina ohatra de ahoana zany ny fandehan'izy ahoana marina ny tena fandehan'lay fitantanam-bola zany eto amin'ny firenena misy ministera ao tompona andraikitra am'izay hoe resaka directa zany momba an'izay fa ministera ihany koa indrindrandrindra to ministera ny vola sy ny toekareny to ministera stratégique to namana faniry resaka rehefa teny antsena izy resaka teknika be zany ny ao fa eo ambony ihany koa mbola misy mpitondra mbola misy rafitra ambony zany ao anatin'ny izay lay sehatra zay de lasa misy zavatra tsy fantatro ny vahoaka ao matoa mipotra itony fetsiketsehana efa hoe tena mafimafy tony zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay ary io tsy hoe mampahazava fitantanan'io no tena mahatonga ny sehatra iraisam-pirenena ny any velany manenjana raha momba ny Madagasikara zay zany le tena tongavany hoe hitany any velany io ne zao raha vao misy hoe nisy dorom-pony indray ho ny tamin'ny fianaratso hitany any velany iny io eto misy masovo hitan'ny olona daholo de hoe inona le problème
de hoe tsy voalohany le indemnité de technicité de ozy ny olona fa maninona ny tsy aloha le volan'olona de milamina le resaka nefa etsy ananiny etsy fety atsy fety eroa fety atsy de izay zany no tena manahirana ao anatin'le zavatradrafitrasa lazaina fa mipopoka zay miarina rivo sanalaforo nefa le volan'olona ato tsy voaloha ary lizy efa miverimberina ne tsy voazao no nisy hoe fitakina hoe aloaviny volanay fa izy io efa miverimberina foana fampianarana amin'ny fahasalamana misy ko ren'le orinasa madinika le ina le manao le asa fanamboaran-dalana sy ny ana reny misy menimeno mbola misy vola tsy voalohany sy ny sisa zany no zava-misy eto Madagasikara ka iverina kely amin'le fivoriany ny firenena mikambana zava-dehibe io rena zava-dehibe ary tsika malagasy mila manaraka an'io tsara mihitsy de eto zay de miteny fa arao amin'ny atsipriany io fivoriana andian'ny fahenina ny fitopolo ary ny fanjakana zany zao mpitondra fanjakana eto amitsika raha nandena akany de zony malagasy mahafantatra hoe ohatrinona ndray aloha lany makany satria ianao zany mandany vola ianao mandeha makany amina fivoriana raisam-pirenena raha ny tokony zany mba ho tompontsoan'le malagasy de zoan'ny malagasy mihitsy mahafantatra an'izany rehetrareny facture rehetrarehetra sy ny sisa tadio tsara fa i Madagasikara mbola firenena mahantra tompoko ka raha misy amin'ny fivoriana any itsika mbola hoe mahantra tsy hitovy mihitsy amin'ny Rwanda zany efa lasa ry zareo raha raisina ohatra fotsiny dia zoantsika zany no mahafantatra an'izay hoe ahoana ny fandaninana andenakany inona ny tamberiny ho an'ilay voaka malagasy ao aoriana zany fivoriana assemblée générale eo anivon'ny firenena mikambana izany zay zany zao tena andrasana indray fa le tany Frantsa aloha de samy niandritsika fa mbola tsy avelantsika iny tsy maintsy misy vokatra azo iny satria zay indrindra rehefa tsy hanao tatotra de mila fantatra zany ny fandanina de ny any amin'ny fivorian'ny firenena mikambana zany rina tena rehefa iny manko ny tena some tena faratapony be ambony be iny zany ary firenena maro be no mivory eo de ilaina mahafantatra ny endriky ny fivoriana ahoana ny fomba eo aloha voalohany indrindra hoe iza ny solotena Madagasikara andeha zay zany zao de efa misy dikany daholo zany eo amin'ny lafiny politika resaka diplomasia sy ny géopolitika faharoa ahoana no fomba handraisan'ireo firenena zay manao ny fandaminana any am'zany fivorian'ny firenena mikambana zany ny délégation na malagasy na any Madagasikara misy dikany daholo zany ahoana no fomba fandraisam-pitenenana ary inona ny kabary ataon'lay solotena lay firenentsika zany rehefa aveo de hoe iza sy zavy no filopanjakana sy solotena-panjakana miresaka am'lay malagasy zany sy lay solotena ny firenena malagasy zany tena zava-dehibe zany satria ahafahantsika mamaritra ny toerantsika eo amin'ny lanjany diplomasia sy ny sehatra iraisam-pirenena satria am'izao fotoana zao manko Riana Rabe Mananjara efa mazava misy pôle maromaro eto mazava ny Amerikana iny zay miaraka aminy zay ny azy zay ka mazava ny azy atraty Afrika io atrany Europe io atraty amin'ny Asia io dia aty amin'ny firenena arabo i Afrika mantsy zao efa ifanjevony ny tany Amerika ny Sinoa i Russia Frantsay moa de efa io nanjanaka efa nandritra ny taona maro de ny Sinoa mazava ny azy hoe zao ny anay ny fomba hitondranay ny firenenay izy de mieritreritra fa izy lay ho voalohany izy le mieritreritra hoe izy ihany ko lay manana fitaovam-piadiana mahevaika indrindra eto lalambian'ny Djibouti zao Sinoa nanao azy mandavaka izy naiza ny Rosianina koa ohatran'izay ny Rosianina nisy fifidianana farany teo tany Rosia mbola anatin'le fanadidiana azy tsika satria efa manomboka mijoro ny mpanohatra ny Poutine na Albanisi ny sisa fa zay moa mbola sakafo zany ka iny efa nanomboka tany Edouard Snowden reny be da be ny adefitra momba zay zany niaraka tamin'ny Amerikana de mialokaloka Ukraine de misy ifampidiran'ny Rosianina zany de misy an'le any Frantsay zay miaraka anatin'le euro de io ndray zany zao manamafy an'le hoe Europa matanjaka zay sady ilain'ny Amerikana no ilain'ny kelomaso no tsy mamototra ny Afrika de efa andeha retraite am'izay zany isitaka amin'ny politika zany Angela Merkel de eo nafaraparany amin'ny Macron izy ametrapetraka amin'ny paquet de tsisy mamototra eo raha ohatra zany aty amin'ny fiteny aty izy de tsisy mamaprise famboatritsika izy fa Brexit misika ny Anglisy fa itsika mijoro any ohatran'izany le Royaume-Uni zany
ka zay le antony lehibe am'le resaka fivorian'ny firenena mikambana io zany amaritra ny resaka géopolitika io satria inony amin'ny firenena mikambana de lasa miasa am'izay zany a lay firenena aty am'le rafitra régional le sadek le karazana rafitra be da be tena manao fandaminana rehetrarehetra araky mifahafantarantsika azy misy Madagasikara kely ery ambany kely ery de iny nefany no miseho mibotsina be aty aminay aty masony zao tontolo zao itsika ny tena apindrana itsika nefa ohatran'izao nefa itsika vivony kely tsy mahalotrosa bobaka be atao anatiny mbola miara-miasa am'ireo de nafiry taona ary tsika tsy tafafao nefa izy ara tsy mahalotrosa nefa ny ny indemnité de technicité ara tsy voalohanao tena ahoana moa zany no rehefa resalangery le izy rina rabe mananjara ho atsika ampiana ho atsika ampijery sur le plan technique fotsiny resahana am'le teny ohatran'izay hoe tsy mila an'ireo tsika de metsika satria ny intiera na ny firy zao tadiavitsika tena angatahtsika ny filan-kevitry ny gouvernement ministre de tsy mitsahatra mamoaka isan'andro isaky ny larobia zany plutôt ny amin'ny fampahafantarina hoe fivoriany firenena mikambana ry de wakary ny fanampiana avy any am'ry akary ny vaovao isan'andro aminay anao manjery de vokatry ny fiara-miasa tamin'ny mpamatsy vola isika zany tsy mahavita nininina mihitsiny ka reto ary moa tsika zany raha tsisy mpamatsy vola zany eto ara zany zao mivolam-panjaka atsika tsy afahantsika manao paiement na vary mangatsika be da be zay nye le olany de zay le tiatsika tenena hoe mila dinia tsaka tsara atsika mihitsy io a fivorian-dehibe ny firenena mikambana io satria ny tongotra petratsika eo de misy dikany mipoka ny ady zao satria zao mivadika eto zao manko le raha zany ny any Afrika any Amerika niovany taonina ny any zany a dia tsy ny républicain tsony no mitondra fa ny démocrate Joe Biden efa hafa nitondrany Joe Biden ny rivotra eto ambonin'ny tany fa tsy nitovy ataon'ny Trump na io resaka Afghanistan io fotsiny ary na ny resaka fifandraisana ty Afrika tamin'ny Trump de nitapahany daholo ny famatsim-bola ahafahana manampy amin'le sehatra rehetrarehetra zay niara-niasa taty Afrika tamin'ny MSIE zao hoe PSIE de miverina ty daholo ny vola le izy nampiasa tany am'le 800 milliards de dollars tamin'le resaka tafika dia sotominy tany amin'ny zavatra hafa le izy iny zany taonina anankiray miovy iny akaiky ny Macron am 2022 de andeha fifidianana filoham-pirenena any Frantsa iova zany ny taonina am'izay fotoana zay hoe mbola i Macron ve satria rehefa lasa filoha hafa indray eo de anova taonina hafa ohatra Marine Le Pen ve le socialiste izy ty Hidalgo socialiste efa nitendro vehivavy fa ilatsaka officiel zao bazany zao ny vehivavy ny teny efa volona am'izao i Christine Lagarde efa saika niketrehana fa tsy nety tsony iny de mivadika aty ny ben'ny tanàna amin'ny Paris zany sy lay Front National ny frantsay zany le izy de izy ako i Merkel zany hiala am'le fitantanana politika am'izay fa mba hametraka relève de mba hijery ny fiainan'izy mivady am'izay zany izy dikan'izay misy zavatra be da be miodina eto ambonin'ny tany am'izao fotoana zao ny ankely maso moa efa fantatsika ny ankely maso de hoe tsisy démocratie zany eto mazava be ny tenenirina azy isan'andro eto zay de tsy maintsy mandeha foana amina resaka fikaroana zao zany zao tsy uranium matsony zao ny andaminana la resaka hoe fitaovam-piadina nucléaire be da be ketriketrehany any fefa misy ketrika hafa indray mandeha zay le zavatra le géopolitique de ianao zany ry malagasy aiza am'izay fotoana zay de mila mijery tsara tany Frantsa tsika betsatsy be tsika tamy Frantsa tsika miady amin'ny frantsay amin'ny Afrika na titsika na tsy titsika satria mitentsika restitution adevitra lehibe zany eo anatry amin'ny frantsay Apollo 21 misy olona frantsay voakitika ao anatin'izay rina rabe mananjara eo koa tsika ty am'le Rosiana tsy hitatsika mazava le zavatra tena ametrahantsika tongotra ao am'le Rosiana am'izao fotoana zao satria tsy ne te hiaraka tsika nefa mbola sy tafaraka tsara ato am'le resaka kely maso tsika zany ato am'le resaka aziatika dia tsy mbola samy ametraka tongotra tsara taloha tsika tena nametraka tongotra tsara niaraka tamin'izy ireo tao anatin'le resaka socialiste zany de zany zavatra rehetrarehetra zany no zavatra tsy maintsy dinihana tsara mihitsiny anatin'ity fivorian-dehibe ty fa io moa zany ho hitatsika eo fa ho tadiavitsika mihitsiny zany niendrika ilay lalan'le fanjakana sy ny fomba fanaon'le fanjakana hiatrika zany fa iverenantsika zava-misy eto tandrazana zany
tafakomaly a de nisy adevitra be mihitsiny satria hisy délégation handeha hanao baolina ny velany any ariraritsika moa zay délégation foana zay miatrika ny tontolo ny fanatanjahantena de tondra vokatra mahafinaritra foana zany na inona zany a zava-misy eto amin'ny firenena zany fa ny vaovao zany tena nanaitra mibesy maro de hoe nisy tao anatin'io zotra zay tokony andeha any velany io a dia nisy fanatsarana ndreo olona zay tokony andeha any Dubai dia natsahatra daholo zany najanona zany mijanona daholo aloha de miditra tamin'ny fisavana de tao anatin'izany misy hoe solo-mavomboaka de misy teratany vahiny zany zay monina sy miasa sy monina eto Madagasikara zany ao anatin'izay rehefa nijanona adiny 4 raha ny vaovao fantatra atao amin'ny salon zany izy ireo de nanao ny adidy amanandraiky ny tao zany ny teo anivon'ny zandary ny polisy ary mpiasa ny ladoany zany beta be ny adevitra tao anatin'izany adiny 4 resahantsika zany fa rehefa nisy mivoaka tao amin'ny tarmac de mivoaka ny adevitra hoe bon misy pandeha zay manana andraikitra lehibe eto anivon'ny firenena no najanona zany de fantatra zany fa nisy fikasana hamoaka volamena antsokosoko tamin'izany atreto mbola mikariko amin'ny vaovaotsika hoe ny lanjan'ilay volamena no kasaina avoaka de eo am'izay ny avin'le adevitritsika am'izao fotoana zao hoe mbola tsy tapotra nge le 73 kilo le tokony nyresahana tamin'ny fiandohan'ny volana janoary teo hoe mandeha le raharaha le voalaza fa nisy telo lavoasambotra tany Afrika Atsimo zay saika amoaka volamena hoentina ho any Dubai betsaka zany 73,5 kilo zany efa betsaka koa ny adevitra tamin'iny fa nampalahelo tamin'iny raharaha iny zany hoe mbola tsy fantatra ny trondro be am'izao fotoana zao fa mpirina kely no mbola miodina any ambadika any ary mbola getsaina any ambadika any de raha vaovao fantatsika mbola misy voatazona maromaro amin'ny fonjany tsefa de mbola misy aty tany mora zany manodidina 10 mahery no isan'izy ireo de zay zany mbola tadiavintsika am'izao fotoana zao hoe nanahoana tokoa mahakasika an'iny raharaha iny satria to saika adinidiny le izy na saika tsisy ny resaka de mbola andrasana zany am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe rovina ny tena andeha marina le lafimpanadidina tena ahafahana mamoaka mety ho endriky ny fitsarana mahakasika ty 73,5 ty fa raha vaovao fantatra aloha zany de hoe no lavina avokoa ny fangatahana fahafahana vonjimaika ho an'ireo voafonja mahakasika an'izy ty fa misy ray tafaporitsaka zay nantona ahafahana nandeha moa tsy fantatsika ny tale général ny ACM zany hoe ao anatin'le raha ngeza be dia olona kely tsy azo zaitsika hoe olona kely moa zany fa de hoe le tena mety hoe mpibata entana ve mety hoe nanao sonikely taratasy faraparany ve mety hoe nanana fifandraisana kely taminay anankitelo tratra tany Afrika Atsimo ve na mety hoe le circuit nandehana le fivoana nivoaka teto Madagasikara mivoapaingitra ao anatiny fa le tena atodongeza be an'le raharaha hatram'izao de mbola manjavozavo eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena satria misy ifandraisany amintsika sy any Afrika Atsimo le izy zany mbola vary mangatsika lehibe eo amin'ty resaka volamena sy ny resaka antsokosoko ty fa iny tsy vita fa mbola mandeha foana mandeha araka le fitenin'ny tanora hoe mandeha mandady de mbola nisy nandady ndray taty nanao kilalaka fahafandray tamin'ny fakomaly dia nivoaka iny vaovao rehetrarehetra iny ny andrasantsika amin'iny de tsotra firikilao le volamena no kasaina avoaka faharoa nanana taratasy ara-dalàna ve sa tsy nanana taratasy ara-dalàna izy ireo ahafahana mamoaka an'lay volamena ivoaka eto Madagasikara ny adevitra tamin'ny voalohany tamin'ny 73,5 kilo de hoe ara-dalàna ny taratasy avy eo ndray tsy ara-dalàna ny taratasy fahatelo am'izay hoe ara-dalàna sy tsy ara-dalàna zay ny taratasy fantatry ny teo anivon'ny ministerany harenakibony tany ve zany ary fatatsika am'izao fotoana zao raha miresaka ministera arenakibony tany tsika de ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta no mitatana an'izany ministera zany fa efatra iza daholy reo atoto ao ambadika zany raharaha zany na fikasana hitondra an'izany volamena izany sy ny tompony volamena hatramin'ny mpandray azy any ivelany any reo efatra reo zany
farafahakeliny amin'ny akabeny tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy ao anatin'izao raharaha zao. Eto mbola tsisy miteny de tena hoe meloka le olona zay manko reny raharaha reny fa hoe io aloha ny vaovao voasaringotra voaroroy fanifanadiadina no manamarina no na tsy manamarina izany de tena andrasantsika zany ary hokaroantsika zany vaovao zany mba tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy satria zay ho le nresahana teo fahasaranana tahaky ninona no iaina amin'ny firenena kanefa isan'andro skandala sy casserole no enitsika. Olona mitaritary by mandehandeha, olona manana problema satria ohatriny de aty zany no mandeha le fanjakana mitady anamboatra lalana anao CSB anao tsene sinsise ato ndray tsy tafavoaka ny vola ato ndray misy migreve ato ndray misy mitady amoaka zavatra tsokosoke ato ndray misy kolokolo ohatran'izao one zany ny fiainana eto Madagasikara am'izao fotoana zao. Tsy tiako ty ohatra ty fa resahako le izy fa oam-pitenena mahazaka le izy lasa manao fanjakam-boalavo ka samy mikepoka zay hitany nefa tsy ohatran'izany le firenena ohatry nefa tena tsy tafavoaka tsony le Madagasikara de samy mandrirotra zay azo ritina mpanan-karena azy sisa reo manodidina amin'ny fitondrana na zay mahazo ranondranony amin'ny fitondrana de etsy andany nefa misy vahoaka mangataka ohatr'izao etsy andany misy vahoaka tsy mihinan-kanina misy vahoaka tsy mianatra misy vahoaka tsy miasa ary misy maty lava maty ny anoanana maty ny aretina misy lasa dala miteny rery fantatry ny mpitondra fanjakana ve zany nge mahazo ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao de maninona no misy zavatra ohatran'izany. Heureusement mbola anaovantsika félicitation ny teo anivon'ny polisy sy ny zandary ary mipiasa amin'ny faditserana zany afaka nahita lafin-javatra ohatran'ireny. Misy foana rangany tianao zavatra tsara eto amin'ity fireneny ity mba hamendrika meritena kosa zany zavatra zany e fa rohatra zany tsy voasakana fa te hampiasa fotsiny le hoe satria olo-mpanjakana fa tsy tokony ho savaina satria zany manko ny adevitra hoe nandany fisavana raha nyresahany gazety samy hafa teo fa ahoana tsy fantako trafic d'influence ve zany sa mampiasa n'lay karatra menamena ka tsy azoko tiana satria olo-mpanjakana fa zavatra ohatran'izany tena mampangotongotika fo zany zavatra zany eo anatrehan'ny vahoaka hoe mbola misy foana ny lala-po zany ambadika any mbola te hamoaka zavatra tsokosoko any ambadika any mba hahafahana mitady tombo-maritra ho an'ny sasany fa zany no miteraka fahampitena ho an'le firenena de tsy gagitsika raha ohatra misy mamoaka fanadiadina tena mpanao fanadiadina makasika ny kolokolo moa zany transparency international to Madagasikara fa marobe no mamoaka am'izay hoe tena misy endrika kolokolo marobe na de efa misy miezaka arany hoe hiady am'izany ka mba hanairantsika ny amin'ny hoe rehefa samy mandray iny andraikiny de atsapana zavatra ngezabe zany fa eto moa zany tsika de tena miandry ndray hoe inona ny avoakana ino no maly fakomaly maly koa ny voaka tany amin'ny Le Monde efa nresahantsika kely teo nomentsika kely sombony kely teo ny amin'ny hoe misy fiketrehana ny amin'ny tsy hoe fiketrehana zany fa filazany eo anivon'ny orinasa Sofema zany lay mividy an'lay mivarotra an'le fiaramanidina tokony hoany tafika malagasy de tsy voalolo izy hatramin'izao zany zava-misy eto Madagasikara. De le fiaramanidina koa fiaramanidina zay efa niasa tany ivelany tany ary efa karazana ambinambin-javatra miverina ndray tsika zany any amin'ilay Airbus 340 hoe fa tsy niasa tany ane iny no namidiny zareo tany iny de itsika malagasy no nitetatetanandray an'le izy tsy tafavoaka le Airbus de tsy de tsika naka fiaramanidina hoe ho an'ny tafika malagasy de sady tsy voalovola le izy no tsy ampiasaina araka ny tokony izy. Ny hélicoptère tsika tsy fantatsika zay nefa rahan'le hélicoptère tena mbola miasa ve ary tena ampiasainy tafika malagasy anenjehana dahalo ve mampalahelo ny zava-misy eto Madagasikara tena mampalahelo le izy fa tsika moa zany de miezaka miteny foana tsika de misy olona miteny ka nareo miteny foana fa maninona nareo tsy manao zavatra hafa izy. Otry samy manana ny tandrifiny io
zay maika de ndana aloha tsy mampaninina tarito zay azo taritona fa aleo mivahoaka fantatra zay tokony ho fantany fa raha tsy fantatry ny vahoaka isan'andro san'andro teboka isa teboka antsipriany isany antsipriany zava-misy tsy mbola tsapany hoe tena tompona andraikitra izy de zany ny adidinay atao anatin'ny Miara Manonja mampahafantatra an'izany mampahalala ny zava-misy ary tsy vita mitsikerintsika tsy vita milaza ny zavatra ohatr'izany fa mitondra ihany koa tsika ohatrany teo zao député Toditsoa Andriamampandry hoe zao ny endriky ny fampianarana sy fitantanana raha-raha-mpanjakana lafo reny a raha ohatra ka zaraina eny anivon'ny toeram-pampianarana fa izany no raisitsika adidy lehibe ho an'ny Miara Manonja hoe mba mitaiza koa isika manao éducation de mandray zay azo raisina ny vahoaka mandray zay azo raisina ny mpitondra fanjakana mandray zay azo raisina zay mieritreritra fa hanao politika ka anova nyity fireneny ity ho amin'ny fahatsarana tsy sasatritsika ary tsy mametraka olana amin'izany koa tsika de fa maninitsika no mizara tsy mampanino zaniko tsika mba mieritreritra fireneny ombonina ny tiako samy arareto daholo tsika sy rotsaka ranomaso raha sanatry ny zany ka very eo am-pialatanantsika Madagasikara raha sanatry ny zany tompoko lasy tompoko avy fa raha zao zava-misy zao aloha de efa manomboka vototra eo tanantsika Madagasikara tsisy fanapahan-kevitra azo raisitsika raha tsy miankin-doha amin'ny fireneny dehibe sy ny famatsim-bolo tsika tsy afaka manao fandrarana anatiny tsika ny orinasa stratezika rehetrarehetra de samy tsisy amin'ny Madagasikara daholo fefahany vahiny zay mba orinasa kely tsika efa potipotika tanteraka amin'izao fotoana zao ohatry ny hoe fiarakodia de ny seza misy maka ny bloc moteur misy maka ny pneu misy maka ny varavarana misy maka ohatr'izany ny endriky jirama io amin'ny ankapobeny ohatr'izany ny endriky ny orinasa anabakabakitsika amin'ny ankapobeny lasa kizarazara kely ohatran'io sisa potipotika le izy mbola mitady vahaolona antsika hoe ahoana nanaovana azy tsika moa efa nyteny président Marc Ravalomanina manana vahaolona antsika ka raha tsy mihetsika tsika raha tsy tonga tsaintsika mba sa rehefa mba misy manao hoe antso hoe mba tongava fa misy ohatran'izao ifampizara vavao hoe tongava fa hanao tatitra e tongava fa misy ny tokony ifampidiniana na fikeonandoha de mba tongava e mba tongava fa aza manao zay mafotsiny na manao vue na manao partage efa tsara reny na hoe miantso sy mijery mivatana amin'ny fahita lavitra efa tsara reny fa rehefa mamaly antso ianao dikan'izay efa miara mitepo sy miara mieritreritra ianao hoe tsy maintsy avotana lay malagasy zany a ny zava-misy amin'ny ankapobeny ka tsara ifampizarantsika zany rehetrarehetra zany fa ty moa zany efa fodefony fotoana amarana ny fandaharantsika amty zoma fa 17 ny volana septambra ity mananitra tsara zany fa rapitso ny fialamboly lehibe gardien parti miaraka ny tanora tiako Madagasikara eny amin'ny akona fialamboly alasora zany no anatanterantsika an'izany raha tsy tratratsika no mividy an'ilay tapakila eny amin'ny QG Belair zay 10,000 ariary dia misy mivarotra tapakila eny an-toerana zany mandritra io fotoana io amin'ny valora de efa misy mivarotra tapakila eny amin'ny akona bypass alasora zany fa manomboka amin'ny sivora sasany mandeha ny animation misy ny kilalao isan-karazany misy anko ny karazana sakafo tsakitsaky zava-pisotra amidy eny an-toerana zany akoatr'izay moa zany raha afaka mitondra zay voatsirambony tanana isika na cahier na stylo na gomme na règle zay sy marque le hoe fidirana an-tsaikolo satria ny eritreritra tamin'izy ity de hoe fikaroam-bolo ahafahana manampy ny zaza malagasy ara-pitaovana zany mba manamaivana ny ray aman-dreny satria betsaka no mitaraina amin'izao fotoana zao dia agnatahana amintsika zany rehetrarehetra zany tsy afaka manao izany moa zany de mba mitondra ny anjara blikiny izy efa zava-dehibe iny ary efa tsarovany tantara zany fihetsika rehetra ataotsika izany Andriamanitra tapony loha mahita an'izany ary mahafantatra hoe misy praitandrazana misy malagasy kay ary misy olombelona zay mahay mifampitsinjo eto amin'ity Madagasikara ity fa tsy hoe dia mifanambaka dia mifamingana mifampisitona sy manao zay itsitsefana ny areny malagasy ao aminy fa itsika tompoko dia mifampitsinjo mandrakariva zay no fandarantsika tamty zoma ity ary dia mamarana ny herinandro ray ny Miara Manonja zany dia misaotratsika naiza misy atsika ary anaovana kopakopa-tana indrindra namana ny kasan any dia kokoa atsika any dia voarainy afatra tompoko mahafinaritra sy ny firaretso
naizanaiza ihany ko toerana misy atsika rehetra dia samy anao farany herinandro mahafinaritra isika dia hiveriny eto indray amin'ny latsinainy raha mbola tahin'ilay naharitsy ny avo indrindra dia ifampitafa amintsika indray ny ekipa Miara Manonja MBS sy Radio Mada ary izay miaino atsika mandray atsika manerana any Madagasikara sy izao tontolo izao. Rina Rabe Mananjara niaraka tamiko nanao ny fanentanana sy ny fanolorana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny boribory tamin'ny fahaenina Todisoa Andriamampandry niaraka tamintsika teo ary nanana vahintsika avy amin'ny tanora tika Madagasikara dia Hortense izany avy eny amin'ny boribory tamin'ny fahaenina sy ny filohan'ny tanora Analamanga dia Andriamatosolofo niaraka tamintsika. Tokolasy tokovavy mamerina ny fisaorana sy ny fakatelemana ho atsika indray amin'ny alatsinainy toy izao. Misaotra ny namana teknisianina ao ambadiky ny sary sy ny feo.